They sing down Hallelujah Zamvando Furizai Mitokana. Tigarete transfani dele kunye sese wale mancha. Itokana. Hallelujah. Tasakana lifide na. Mira lanfana. Ukalunita. Masni dijino. Masini jijala. Safaka malanai. Yanaurai. Masini jijala. Sanistene jale. Furia sense vade mancha. Hana basta ne narino. Hallelujah. Wana sinna ne narino. Hallelujah. Amen. Wana tia lufto babu tsana. Wana tia ne sana yami ne pera ne sana. Hallelujah. Fitiabana Penatsaratu Ritino. Mababun funa isana. Mababufu Sevitano. Isaitano Hallelujah. Narachini Atsaranotu Nida no metsuina. Nida no Vetsuinita Tigarete irama. Nida no nifana. Ukalunita. Basta itinano. Hallelujah. Jana. Sapa kamama na yolo. Hallelujah. Yanawe. Hallelujah. Untuk semua pada usai disesat. Tuhan Yesus wasakate kesalahan jemaat. Haleluya. Sereja ira mancha majeksan. Kumajeksan fiderana nama sante susebu. Hariftona kumajeksan majeksan. Haleluya. Amen. Tigane tida masi. Dirana ifana ukalunikai. Ukaluni masini jana. Tapaka mamanai. Yanaurai. Masini jana. Mira lanfana. Hallelujah. Ukaluni jana. Masini jana. Tapaka mamanai. Yanaurai. Masini jana. Masini jana. Masini
Tena nao zay Jehovah-Andriamanitra. Mankalaza ny anaranao masina indrindra zay Jehovah-Andriamanitra. Ndreto izay hitondra ny lohalika ikoky eo anatrehanao. Ndreto izay hitondra ny vavana hiteny eo anatrehanao Jehovah-Andriamanitra. Ndreto izay hitondra ny tanana hisandratra eo anoloanao. Haleluya. Fa masina ianao Jehovah-Andriamanitra. Tsy misy toanao ary tsy misy tahaka anao. Ndreto izay Jehovah-Andriamanitra. Tianay mihitsy lamba ny fahitanao anay dia tahaka ny fanatitra nataon'i Abrahama amin'izao fotoana izao. Mitsotra eo ambony kitay, hodorana Jehovah-Andriamanitra. Hamoaka hanitra ho tonga eo anatrehanao. Haleluya. Izany no tianay ahitanao anay amin'izao fotoana izao Jehovah-Andriamanitra. Dia ny fanatitra hitonga eo anoloanao. Ny tenanay hitondra hanitra hivoaka eo alohan'ny seza-fiandriananao Jehovah-Andriamanitra. Ndreto izay tsara avy any amin'ny toerana misy anay ihany Jesosy. Niala teo amin'ny latabatry ny mpanjaka izahay. Niala teo amin'ny fihinanam-be izahay Jehovah-Andriamanitra. Tahaka ny ana Jehovah-Andriamanitra. Rehefa nanan-javatra tiana hoentina teo anatrehanao. Dia niala teo amin'ny fanasana izy. Lasa izy nivoaka. Tsy mihinana na dia kely. Tsy nanendry tamin'izay sakafo rehetra teo. Satria Andriamanitra manan-javatra izy hoentina eo anoloanao. Satria Andriamanitra manana zavatra tsara lavitra izy. Haleluya. Ho atrehany Andriamanitra. Ndreto izay tonga eto anatrehanao amin'izao fotoana izao. Tonga eto anoloanao izay Jesosy. Rakofy amin'ny ranao izay fa mba te hilazako izay androany fa tsara ianao. Rakofy amin'ny ranao ny tenanay. Rakofy amin'ny ranao ny vavanay raha hiteranao. Rakofy amin'ny ranao ny tananay raha hisandratra. Rakofy amin'ny ranao Jesosy ny tenanay manontolo. Haleluya. Fa mba te hiditra amin'izany efitra masina indrindra izay androany. Hanambara ny fahatsaranao Jehovah-Andriamanitra. Hanambara ny fitiavanao Jehovah-Andriamanitra. Ilaza fotsiny izay androany fa tsy misy tsara tahaka anao Jesosy. Amen Tompo. Mankasitraka anao izay ny amin'ity fotoana androany ity. Misaotra ny amin'ny hery nomenao anay. Misaotra Jehovah-Andriamanitra. Fa ianao no manohana anay eny amin'ity androany ity. Tsy ny herinay intsony ny hitsangana anay. Tsy ny herinay intsony mandehana anay ianao izao fotoana havaka izao. Fa ny herinao. Haleluya. Ankehitriny izay Jesosy. Ao anatin'ny herinay mihitsy ny ilazanay. Fa tsara ny Andriamanitra. Ao anatin'ny herinay mihitsy ny ilazanay. Fa tsara ny Andriamanitra. Haleluya. Ao anatin'ny herinay Andriamanitra. Ao anatin'izao fifadikana izao ny tenenanay androany. Fa lehibe ny Andriamanitra. Tsara ny Andriamanitra. Avo indrindra ny Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao anay. Haleluya. Amen. Haleluya. Fatsika rehetra androany ilaza hoe mijoro eto ahako. Haleluya. Mijoro eto aho. Tsy mendrika Andriamanitra. Fa nefa te hiteny androany. Fa Andriamanitra tsara ianao. Amen. Mijuru eto aho ida anivida. Manambara fa tsara ny fiainana. Santsika rehetra miteny androany eto po. Manambara teto androany. Fa tsara ianao. Haleluya. Paradise Inona Andriamanitra. Inona mozaka Jesosy. Tsitsinay mpanatrehanao. Fa zay minany. Zay ko tsy teny androany. Fantatra. Tsara izay milaza eto androany. Tsy ny fisainana te. Tsy ny maha olombelona. Haleluya.
Fatarindrindra ny fitiavana. Tsara ny fitiavanao Andriamanitra. Tsy misy azo atakalo, tsy misy azo ampitahina Andriamanitra. Tsisy azo ary. Halleluja. Rehefa izay tonga eto amin'ity andro sabata ity Jehovah Andriamanitra. Aneo aminao indray izay androany fa tianay ianao. Halleluja. Aneo aminao indray izay androany Andriamanitra fa tena amponay ianao. Jesosy aho. Sotranao izay. Iteranao izay Andriamanitra. Hanome voninahitra ny anaranao izay Jesosy. Antsika ravana malala hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana. Na dia mbola fafanao mifady alina. Anananao entinao hifady alina ravana. Tsy mila rehetra ny afaka mifady alina. Ravana malala. Fa ianao nanana izao fotoana izao ianao. Nantsoin'Andriamanitra manokana ianao. Nisy antsoin'Andriamanitra mihitsy tonga taminao. Halleluja. Hampahoriny tenanao ianao androany. Nanomboka omaly ravana. Satria nantsoin'Andriamanitra ianao. Te-hanao zavatra aminao Andriamanitra. Te-hanao zavatra aminao Andriamanitra. Ary tsy zavatra kely nataony aminao, fa zavatra lehibe sy sarim-patarina. Halleluja. Tsy zavatra kelikely ravana. Betsaka ny olona indray tiana te-hanaovan'Andriamanitra zavatra be. Betsaka ny olona te-hanaovan'Andriamanitra hetsika goavana. Te-hanaovan'Andriamanitra fahagagana. Te-hanaovan'Andriamanitra zavatra ngeza be ny havana malala. Fa tsy mba te-hanao ninina ho an'Andriamanitra. Tsy mahafoy ho an'Andriamanitra. Tsy mahafoy tena ho an'Andriamanitra. Tsy te-hanao sakrifisy ho an'Andriamanitra. Fa ianao tonga eto androany. Halleluja. Raha ianao manao sakrifisy 10,000, Andriamanitra manao 5,000 eo amin'ny fiainanao. 10,000 ihany io ataonao io. 10,000 ny fivadikana ataontsika 3 andro fiavana malala. Fa hijintsika ao aorianao. Halleluja. Ataontsika androany iteny hoe Tompo. Ndreto izay hanome voninahitra aminao Jesosy. Ndreto izay hidiranao. Ndreto izay Jesosy hankalazanao. Ndreto izay Jesosy
hanome voninahitra ny anarana zay. Haleluya. Wala mpetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry misaotra mihaja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Amen. Amen. Miala tao egi ireo zanak'Israely marobe ka nentin'Andriamanitra namakivaky ranomasimbe Sino akabaraka ianao? afabaraka ny zanany fa tinaseho ny voninahiny Porofohina taondra. Izy ny tompony teny fanantenantsika rehetrarehetra. Haleluya. Asika anaty laforo mirehitra mofetoe Sadraka sy Mesaka Abednego navelany witre Sino akabaraka ny zanany tinaseho ny voninahiny porofony faizy ny tompony teny fanany. Fany zanany sy asany tanany tena kadidiko misy voninahitsare hoana ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana vida tolotsay hoanao izo fiderany izao ho fanomeza monina isana voninahitsare hoana sy hoan'ilay zanak'ondry n'Andriamanitra rehefa zeny marobe niaraka miomby hoe eny masina ianao ry Andriamanitra. Navanong Jesus nandun at kamyat fitali nefa nitsanganis kavelo natin matutati yauni sino akabaraka mane. Haleluya. Pati na siya fulan mapurpuli nagparuntini farani Fany zanany sy asany tanany ano kadidiko misy voninahitsare hoana ilay mipetraka eo amin'ny
Metezanao isandatra Jehovah'Andriamanitra. Meteza isandatra. Na dia kely ny feo anay Jehovah'Andriamanitra. Jesosy, inona ny feo anay manoloana andreo anjelana alikisa eo anatrehanao amin'izao fotoana izao. Fa na dia izany aza Jesosy. Rehetra izay hiteny any andrano hoe misandratena. Hiteny izay andrano hoe ateh feto ny tongotrao Jesosy hankofanay. Ateh feto anoloanay fa hankohoko izay Jesosy. Tsy menaka manitra nomenay, tsy menaka manitra naositra eo androany. Fa ny fonay, ny vavakay, ny sakrifisy ataonay. Izao fifadikana izao, hanosonanay ny tongo masinao ange Jesosy. Isandratanao eo amin'ny fiainanay tsara ihany. Meteza isandatra ianao. Meteza isandatra ianao. Halleluja. Raiso ny voninahitra Jesosy. Raiso Jesosy ny fanandratana anao. Fa miandry anao izay. Miandry anao izay. Halleluja. Ao anatin'izao fifadikana izao izay Jesosy. Tianay mihitsy ny masonao mba hitodika aminay. Tianay ianao mba hijanona tahaka nataonao tamin'ny Bartimeo Jesosy. Antany aminay manao hoe inona no tianao ataoko aminao. Tianay mba hampitodika anao izao fifadikana taona izao. Tianay Andriamanitra mba hampijanona anao. Tianay Andriamanitra mba hitenena anao tahaka an'ilay boka manao hoe voafela ny elokao. Izao fifadikana izao Jesosy. Tianay hiteny aminay ianao. Tianay Jesosy handreny feo mahafinaritra avy any aminao. Halleluja. Misaotra anao izay Tompo. Halleluja.
Fivatikana pitombony filonao ry havana malala. Ty fivatikana lalaovantsika ty. Hatramin'izay Andriamanitra te hanao zavatra aminao. Fa ny olana ry havana, tsampy ny finoanao, kely ny finoanao, marefo ny finoanao. Raha manontany anao Jesosy, momeno va ianao? Mety hiteny ianao hoe eny Jesosy amino aho. Fa ny tena marina hitan'Andriamanitra ny ao anatin'ny fonao ao. Hitan'Andriamanitra ny marina ao anatinao. Fa kely ny fonao. Ao anatin'ity fivadikana ity tsika dia ndao tsika hiteny hoe Jesosy ampitomboy ny fonoko. Haleluia. Fa zany mahatonga anahy tsy mandray ninina avy aminao mihitsy Andriamanitra satria misalasalany aminao aho. Misalasalany amin'ny fahalebiazanao aho. Misalasalany amin'ny zavatra azonao atao Andriamanitra. Mahatonga anahy tsy mandray ninina avy aminao. Ndraindray zaho mangataka Andriamanitra, ndraindray zaho miteny foana Andriamanitra, mitaraina aho. Dia mitezana indray hoe tsy hainao. Fa nefa Andriamanitra ny fonoko mihitsy ny kely. Ao anatin'ity fivadikana ity afaka mangataka mihitsy ianao Jesosy aho. Ampiakaro ny fonoko Jesosy aho. Ampiakaro. Raha mbola tsy ampy ampitomboy. Raha efa manana mbola tiako hitombo Jesosy malala. Fa ny finoanao no avotsy anao. Io finoanao io no jereny Jesosy aminao ry havana malala rehefa ho avy izy. Ho ahita finoana va. Haleluia. Fotoana tsara zao ry havana. Hitomboy ny finoantsika ao an'Andriamanitra. Raha mangataka zavatra ianao androany. Zao ny fotoana tsara indrindra tenenanao hoe hainao atao. Anatin'izao fivadikana zao ny tena tsara indrindra hitenenanao hoe hainao atao ny zavatra rehetra zao. Haleluia. Hainao atao. Hainao atao. Hainao atao. Ny zavatra rehetra. Hainao atao.
I know Sa what misy time. karetsaka tena finoana androany. I know Azakato what tarazo time. tenena ianao atao zavatra I itrany. know what time. Amen. These are the days. I know tupo ninanuvaa nyanzira nunarinina vankechinikus sautangiza. I know fine, I know outside. I know tupo nyanzira Hallelujah. nunarinina Akajinkusa. vankechinikus sautangiza. I know fine. I know Ulai na fine, watsara ina I know outside. I know what's outside. I know what's out. I know what's outside. Oh, hallelujah. I know what's out. I know what's out. Hallelujah. Nimafindira Rafidina na unavera yanaku nifefitaranaku sangira mitano nifaefano Mitatita. emitata Mitatayano. ainawata Metumbakulina misna. Yetano. unavera yanaku Patungan fecha na wakana tutiki patika fecha. Hallelujah. sangira mitano Hallelujah. I know Jehovah will fall in piazza and see you. Tonight to see from your brother and I know the fans are kind of Jehovah. I know the Santa. Lord, I know what's original. Hallelujah. Hallelujah. Safiranao isalasala ny amin'ny fahalebiazanao zay Jehovan-Andriamanitra. Indray izay mivavaka tompo, mivavaka fotsiny izay dia mivavaka foana. Tsy mahafantatra hoe inona zavatra azonao atao. Indray kely ny finoanay. Indray rehefa mijery ny zava-misy izay Andriamanitra dia miteny hoe mbola ho marina ve? Mbola afaka mino ve? Mbola afaka hiseo ve? Jesosy mivavaka manokana ho an'ny olona rehetra izay tonga eto androany. Niza tonga eto izy Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Manana olana, manana aretina. Entiny ao anatin'izao fifadikana izao Jehovan-Andriamanitra. Entiny manao sakrifisy Jesosy. Fantatra Andriamanitra fa vao nanomana an'izany fifadikana izany fotsiny izy dia efa nanamarina ianao. Efa nohamarinanao. Jesosy mangataka aminao ampitomboy ny finoanay tsara avy. Hosory izay Andriamanitra. Omeo anay ny fananao masina. Omeo anay ny fananao masina mba hahafahanay hitombo.
Hafanay andeha. Hafanay Andriamanitro. Mahalala ny fahalebiazanao Jesosy. Androany zay Jesosy tonga eto. Mangetaentanao zay Jesosy. Hosorza tsirairay avy. Naiza toerana misy anay. Naiza toerana misy anay amin'izao fotoana izao. Tsy Andriamanitra tsy manavakavaka ianao. Sakafo amin'ny fanamasina antsika. Andriamanitra tsy mijery tavan'olona ianao. Avelao manontolo Andriamanitra. Haleluya. Amen. Rehetra mangetaenta Jesosy. Avelao le dilo masina anositra anao. Tatsika mifotsika rehetra zany Andriamanitra. Tariwa fanario Milano fachacha Yerina Haneja Ahora tiki fatikanti Yusula sana na fen fasay Nabarinan haleluya Tariwa fanayo Milano fachacha Milano fachacha Nirna wanita Sabi manangatana na Masaratu tanana Kudetene Ufay fasayina Fanamasi Ilahiru inaka Ilahiru ainaka Nalusura isa Apakah patuloy na misajano Kalentara sa kalasasasa Hallelujah
Fenoy izay tompo, fenoy izay Jesosy votosi izay Jesosy fenoy izay tompo. Haleluya. Rais ny fanan'Andriamanitra. Avelao hidina, avelao amemanao. Haleluya. Oh, hidinao Jesosy. Hidinao ary mamemanao. Haleluya. Nisy olona hatramin'izay Jesosy teto amin'ity fandaharana ity. Manaraka fandaharana eto foana hatramin'izay fa mbola mitsapatsapana anaty maizina Jesosy. Mbola tsy mahita fahazavana eo amin'ny fiainana. Mbola tsy mahita mangira. Fa aoriana izao fivadikana izao Jesosy malala. Izay matoky, izay mino. Fa arak'izany izany mihitsy hoe hanarona anay ny fahazavana. Tsisy zavatra ho maizina aminay intsony. Tsisy zavatra ho takona aminay intsony Jesosy. Tsy ho takona aminay intsony. Ny lalana afana mivoaka. Ho tafavoaka amin'ny fiainana. Tsy ho takona aminay intsony Andriamanitra. Ny zavatra rehetra afanay. Afanay. Mahomby eo amin'ny fiainana Jesosy. Tsy ho takona aminay intsony. Ny lalana tongavanay any an-danitra Jesosy. Fa iariary eo anoloan'ny masonay. Rakofo ny fahazavanao izay tsy saray avy. Rakofo ny fahazavanao izay rehetra manaraka an'izao fandaharana izao. Izay rehetra mifady anina Jesosy. Rakofo ny fahazavanao. Haleluya. Fa te handeha izay Jesosy. Tsy te ho tafotoana eto amin'ity fiainana ity intsony izay Jesosy. Tsy te ho tafotoana izay Andriamanitra. Fa te handroso izay Jesosy. Te handroso izay Jesosy malala. Te handeha izay Jesosy. Eny Andriamanitra. Izao tontolo izao miamaizina. Fa izay Jesosy hiazava. Izay miamazava andro aman'alina Jesosy malalo. Arakaraka ny mampamiamaizina an'izao tontolo izao ity Jesosy. No tiana hiazava izahay. Haleluya. Izay rehetrarehetra Andriamanitra. Tsy diso anjara.
Samura kufanao ny fahazavanao. Samura kufanao ny fahazavanao Jesosy. Misotranao zay Andriamanitra. Misaotra ianao ilay fahazavana zao tontolo zao Jesosy. Amen Tompo. Misotranao zay Jesosy. Fiteranao zay Jesosy. Makasitraka anao zay Jesosy. Fa tsara indrindra ianao. Tsara indrindra ianao sady mpanao tsara. Mendrika indrindra ianao. Alleluia. Anao ny voninahitra Jesosy. Anao ny tena. Anao ny haja mandrakizay. Madre feona miantsoaya. Jadi feona miantsoaya. Kami Ao anaty toromasomasotoka. Tao anaty toromasomasotoka. Manao ahitsangana Manao ahitsangana ivoka. ao anaty rehetrarehetra fiainana Jesosy any. Tao anaty rehetrarehetra fiainana masotrina. Tenenanao mafy ny azavaria. Tenenanao mafy hoe azavariana. Mandeha mampantera. Managaga mandeha napanteramo. Yasa panturana naman Yesus. Yes, sige mo natin ibatikan ni Alleluia. Tawana siya Espiritu iteninaw na sige tumitsisu asabaw niya Espiritu Alleluia say matuja tifu tantinaw te uvita afafasu nifu Tawanate siya Espiritu iteninaw na Zahay Jesosy mba novidinao anatanteraka ny asana olombelona fiodina mpanoto mpanao meloka mpanoto tsy mahasoa ny ataonay ihany no ataonay rehefa hoy ianao hoe hiadahana n'izao tontolo zao no novidiko ampamenatra mienjo ary malemy amin'izao tontolo zao mba ampamenatra mahery mandehana hoy ianao ary eto ny jiro azavao ny aizimbe fa efa nahazo manaim-poana ianareo amisarana nanamboarana olanana ao anaty fisedrana ny Kristy nanangananao aivoka mpandresy karaha mbola omenao tomponandro afany any Jesosy any eoentiko manao ny asanao ane zany kabokonao omenao vatana afaka hiasa mazaka afaka oranao io
Sotra Jesosy, sotranao mbola nifidy anay anatanteraka miasana mandetiko zay vonona izahay ho iraka iteto zao tontolo zao mitovy ny filazanzany sotra Jesosy. Halleluja. Nafa samy nanolo tenitsika tao anatin'izay hoe Jesosy vao nandrehatra ny jiroko ao aoriana ty fivadikanina ity. Halleluja. Ampazavatsika Kristy ry havana. Ary zany manto zao fivadikanina zao dia tsika hazava eny amin'izao tontolo zao eny, sady andray valom-bavaka tsika, andray fanasitranana, andray fahagagana, fa tsika ihany koa hazava eny amin'ny tontolo rehetra misy anao. Fanontaniana kely fotsiny fantatro manahoana ny fomba fahenonareo anay avy aty mety hoe ratsiratsy be ny feo voaray anareo any, dia raha ohatra ka ratsiratsy ny feo dia tapahantsika aloha dia rehefa avy eo tsika tonga dia hiditra anatin'ny fiderana sy ny toroteny fa misy amboarina kely, reglena kely ny fitaovantsika. Tsy fantatro raha mba misy afaka mamaly hoe manahoana ny feo tonga any aminareo, mazava tsara ve sa misy ohatrany somary indrindray ohatrany ratsiratsy ny feo? Maheno tsara ve? Maheno tsara? Ay, halleluja. Ary izay mieritreritra hoe sao dia tsy dia maheno tsara nareo, na mety hoe tapatapaka na misy zavatra manenoneno be ohatra na ohatra izany mety. Ay, halleluja, mety tsara zany. Toizantsika ny fotoana tsy tapahantsika ary. Halleluja. Misaotra anareo namaly fa mety tsara zany ny feo. Halleluja. Toizantsika ny fiderana ary rehefa avy eo tsika tsy tapahana indray zany satria nareo miteny hoe mety tsara dia tsy tapahantsika. Halleluja. Ataontsika teny andrano hoe Jesosy ao aorianan'ity fivadikanina ity. Halleluja. Zany havana teteny aminao. Halleluja. Ianao ry havana tsy aza mieritreritra mihitsy ianao hoe rehefa mandalo ady ianao dia ozy izy ianao hoe tsy tian'Andriamanitra. Ry havana malala, mety misy olona tonga eto tsy tonga fadianina raha tsy nisy ady, tsy tonga tady an'Andriamanitra raha tsy nisy ady, tahaka anay ihany koa ry havana malala. Tao anatin'ny ady no ahafahana nahita an'Andriamanitra. Fa zavatra mahafinaritra dia zao, Andriamanitra manangana antsika, Andriamanitra manangana indray ny fiainanao, Andriamanitra manangana ny farava ry havana malala. Mety mandravy izy, mety misy zavatra rava, mety misy zavatra ohatry ny potika zany amin'ny fiainanao, fa tsy avelan'Andriamanitra mijanona eo izy raha manatona azy ianao, fa izy manangana azy indray. Andao tatsika ty raha mahafinaritra be ty Jesosy atsanganao indray ny fiainako ao anaty fivadikanina ity. Halleluja. Anangana ny fiainako tsara lavitra noho ny taloha ianao. Amen Jesosy. Anangana ny fiainanay ho tsara lavitra noho ny taloha ty telo andro ty ianao Jesosy. Amen. Halleluja. Fantatro fa ty ayanao namandalo mafiaza. Fantatro fa ty ayanao Tsy mahafoy ahy ianao Jesosy. tsy mahafoy ayanao. Fantatro fa Tena ty ahy ianao. ty ayanao Namandalo mafiaza. namandalo mafiaza. Fantatro Jesosy. Fantatro fa Tena ty ahy ianao. ty ayanao tsy mahafoy ayanao. Rehetra rehefa nolalova Misedra mafina. misedra mafenya. Tsy takitsosy ifarany. Tsy nampintsony izay afara. Sofabolatsena. Sofabolato ianao. Atsena.
turava mavak'izay izany ianao. Halleluja. Fantatro fa tiainao na manalo mafiaza. Fantatro fa tiainao. Fantatro fa tiainao. Tsy mahafoiainao satria Deus é Panamá, Deus é Panamá. E seja uma pessoa, seja uma fêmea. Se dá que tudo na palavra, se dá que tudo Israel para nós. Sufamulato, Yama. Sangamunjai, Utsara. Nikana Kupa, Yocha Kutanwa. Sangamunjai, Ramanjan, Kisaya, Tupotia, Yama. Manaka Sananga, Yana, 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 Yana. Tini Caesar, Rachatsiano Atla. Yana, Yana. Tini Caesar, Rachatsiano Atla. Tupanimana. Zao le afana malala. Na misy olona anankiray manana trano. Efa mijoro eo le trano. Dia noravany iny trano iny satria misy zavatra tsy mety. Misy zavatra ohatrany tsy nahafa-po. Na misy zavatra tokony hovaina ao anatin'iny trano iny dia noravana tanteraka iny. Ny zavatra azo zao mitokariavana dia izao. Rehefa mitsangana eo iny trano iny rehefa avy eo. Rehefa vita iny trano iny, tsy trano mitovy amin'ilay trano teo aloha mihitsy ny trano hitanao eo. Tsy misy mihitsy havana hoe olona manan-javatra anankiray dia ravana dia avy eo mamerina manangana dia mitovy amin'iny ihany. Tsisy milana an'izany. Fa ny zavatra mitsangana aoriana mihitsy maintsy tsara lavitra aloha ilay teo aloha. Mety ny ngeza lavitra, mety ny hitatra lavitra, lasa mafy kokoa, lasa tsara kokoa, nasiana zavatra betsaka kokoa. Satria zavatra avy noravana. Zavatra avy potika. Ohatr'izany mihitsy Andriamanitra rehefa manangana ny fiainantsika. Ny fiainantsika tena amin'izao tontolo izao tena ngelavany. Na ohatra ny heveritsika fa tsara azy. Ao amin'Andriamanitra foana ny tsara lavitra. Ohatra ny hitanao potika izany io. Hitanao rava io. Hitanao mampalahelo io. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao. Rehefa tonga ao amin'Andriamanitra ianao ka
malala. Za teny aminao androany. Aza misaina ny taloha, aza mahatsiaro ny taloha. Aza misaina ny lasa. Fa velao Andriamanitra anao ny asany eo amin'ny fiainanao. Velao Andriamanitra nangana ny fiainanao. Dia ho hitanao fa tsara lavitra no teo aloha zavatra ho hitanao. Ity fivadikanina ity dia fandrafantsika ny nofontsika lava. Ravaina amin'ny daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy mety. Potehana amin'ny daholo. Rava ny nofontsika ao anatin'ny fivadikanina. Fa ny zavatra mahafinaritra ao aorian'ny fivadikanina ravana malala. Za te hampahery ianao. Fa tsy ianao ohatry ny teo alohan'ny titelo andro ity intsony. Nitsangana ao aorian'ny fivadikanina io. Haleluya. Manao haleluya mafy ianao. Ao tokantranonao ao. Fa marina izany. Haleluya. Tsy ianao ohatry ny teo aloha intsony. Fa hitsangana ho tsara lavitra ianao. Na ny ara-panaonao zany. Na ny ara-nofinao zany. Na ny asanao zany. Ny zavatra rehetra mombanao. Ho voakitika ao anatin'ny fivadikanina ity daholo ny havana malala. Raha mino ianao. Za te hampahery ianao androany. Noana ianao androany. Renatsika androany. Fa afaka manantenitsika ny ao aorian'ity fivadikanina ity. Mahereza ianao. Mitrakay ianao. Jereo fa lehibe ny Andriamanitra. Jereo fa lehibe ny Andriamanitra. Haleluya. Samitsika androany. Je suis village de ligne. Samitsika ry havana malala miteny androany io tompo. Ahery aho. Ahery aho. Haleluya. Otsika hira zany izany. Ahereza ianao. Haleluya. Mas ainda bem que lá no Puninanitra Nadi saja una fafarata Seno niluku nijitani bariri Para fini masu anju miletiki Maeleza yanao acha kaumilu Ematilu na sara nilaratiku Awanatini mafi maseungano Nare baby Uni naini Maeleza yanao acha kaumilu Ematilu na sara nilaratiku Awanatini mafi maseungano Nare baby Uni naini Kama pantubu na nilukundanicha Maeleza yanao acha kaumilu Kama tinu na tala nilaratitu Awanatini mafi na seungano Nare baby Uni naini Maeleza yanao acha kaumilu Kama tinu na tala nilaratitu Awanatini mafi na seungano Nare baby Uni naini Hallelujah
vonany aminao Andriamanitra. Anatin'io fivadikana mafimafy atrehana io lavana. Tsy mora ny mifady hanina. Tsy mora. Misy fotoana indraindray raha andro tsy mihinana na ohatr'izany dia efa mikivy, efa reraka. Fa andro aza teteny aminao. Ao anatin'ny zavatra eretanao io mihitsy, ao anatin'ny sakrifisy io mihitsy. Halleluja. Mandeha vonany aminao Andriamanitra. Ho hitanao amin'izay izany hoe evy Andriamanitra afaka manao zavatra ohatr'izao. Evy Andriamanitra afaka miasa amin'ny fiainako ohatr'izao. Evy Andriamanitra afaka ahitako zavatra ohatran'izao ny avana malala. Ho hitanao izany. Halleluja. Hitra anatin'ny fiderantsika. Ataontsika ity raha fiderana mahafinaritra be ty androany. Mbola tsy nataontsika teto mihitsy nefa mahafinaritra. Halleluja. Lamento nascimento, ele só dá tudo ele. Namora na salsa, ele só dá tudo. Hitra anatin'ny fiderantsika. Sagala daholo ny tsangana zavatra ny volivoli rehetra rehetra. Coragem não,
Hallelujah. Ni mtoto uzin tena jamata wala maina tsar. Hallelujah. Sana gina fala ni fatitika hande mati tawazan. Wala maina jamata tsar mitsa mtoto na rich. Yang fiona na. Hallelujah. Tena wala maina. Hallelujah. Kiron jamantias. Kiron sat. Kiron sat am fama kasum fatian sama paulun tena no. Roger mantra ne atel joa mtoto zoe famyasa miti mana lava lulala no yu nega bana mulani. Lama futne no badeuri no Vatican na sapeta ta sabete. Hallelujah. Efale lava na Vatican news in tayo lava na mtanga. Yanaite san fiana ne. Baba kana tona ifadan. Faze tunyo mzere fafeu. Hallelujah. Sawa tafata taifutun tezao. Hade mante famyas. Hade mante famyas. Hallelujah. Asa tataite no. Kive no. Haza kive no fandotika. Fandotika tena na tena na tena. Na fiderantika fitwita. Fiderana raifana na totika. Leito na tutentika le fufio. Hallelujah. Rera cheraka yangu tika de tsana fiderana PTPA. Fa. Dawa. Yeah.
Manao zay tiana zao. Haleluya. Haleluya. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izany haleluya, izany fotoana izany a. Misaotra an'Andriamanitra isika tafaholy eto indray androany a. Izaho manokana faly be mahita anareo eto androany. Faly be koa miara-mitandrina sabata aminareo. Dia tena faly be koa manatanteraka ny miara-manatanteraka aminareo ny faharoa andro ny fivadikanana izay tanterahantsika eto amin'ny fandarana andramika izao a. Izao, haleluya. Dia fiadana tompony amintsika tsirairay avy. Zaho dia teny aminao androany a, fa tsy ho very maina zao zavatra izay ataonao zao. Izao fandavan-tena lehibe a izay lalovantsika rehetrarehetra izao satria araka ny nampahaizanantsika toriana tamintsika dia tsy inona kory zao ataontsika izao fa fampahoritena. Ary rehefa mampahoritena amin'Andriamanitra isika dia miandrandra ny vokatry izany. Haleluya. Andehantsika hivavaka ary ao aoriana izany ataontsika ny hira mahafinaritra be tamin'izao ny finoana. Anatanjahantsika ny finoantsika ao anatin'izao. Dia teny aminao fa tsy tokony ho kivana fa misy zavatra andrandraina ianao a ambadika izao a fivadikanana izao. Hivavaka isika mialohan'ny zavatra rehetra. Ry Jesosy Kristy tompo tianay io, misaotra anao zahay. Mideranao zay ny amin'ny fitiavanao lehibe izay tsy mety ritra Andriamanitra. Matoky izay Jehovahandriamanitra fa manatrika anay eto hatrany ianao. Matoky izay Jehovahandriamanitra fa tsy lavitra anay ianao fa miaraka aminay. Jehovahandriamanitra ô, hitanao ny fandavan-tena ny reto mpanomponao reto. Hitanao ny fandavan-tena ny reto mpanomponao reto Andriamanitra. Fa tena hoe ao anatin'izany fiandrandrana, valim-bavaka, fitahiana, fahasoavana. Ao anatin'izay Andriamanitra dia fantatro fa ny ara-panahy aloha no kolokoloinao sy karakarainao voalohany indrindra. Sambatra nge zay Andriamanitra maniry zava-panahy ao aminao e. Fantatra hoe fa anaraka ao anatin'izany ny zavatra rehetrarehetra. Dia mamangihy tsirairay avy ianao n'ity androany ity. Efa nivanginao zay tao anatin'ny fiankofana sy ny fiderana Andriamanitra. Dia mangataka aminao koa zay Jehovahandriamanitra. Mbola vanginao koa zay ao anatin'ny toritety. Dia misaotra anie Jehovahandriamanitra satria fantatro fa hikasika nisy tokantrano isam-batan'olona indray ianao amin'ity androany. Dia matoky Jehovahandriamanitra fa eny amin'izay toerana rehetra itsony reto olona ny anaranao, isehoanao tokoa hamonjenao azy ireo. Hitondranao fitahiana, valim-bavaka, fahasoavana, fanasitranana. Dia volisa Satana dia afatrao amin'Andriamanitra fa kahitsainy ka na dia litera iray a amin'izay afafy eto amin'ity androany. Fa ny voa afafy reto dia hamoa fa zato ireo. Misaotra Jesosy a. Haleluya. Amen. Eto antsika ty raha mahafinaritra be ty a. Milohan'ny hijerentsika tena androany dia atanjao ny finoana. Dao tenanao hoe hainy atao io. Atanjao ny finoanao a. Hain'Andriamanitra atao a. Ny zavatra izay eritreretinao fa mety tsisy asa afaka ananao intsony. Andriamanitra anatanteraka androany. Sarunandrao mainty lava fiainanao, tsy misy ny mazava, misesisesy ho avoko rehefa mety ho aty mankararindo mandratra fo. Eny
ndravana malala afaka mandalo daholo zany. Tsy misy intsony ny antenana rerotsay fa aiza ihany no afara azakivy Azakivy. atakaonino Atsakamlo. miadoana Miazo anao le raitsy to e. Aleluia. Hitan'io a. vitany Tena diso sady fa. tinovana Aleluia. omino Aza mianana. Azony filonao. Aza dino fa fivadikanina ianao. Aleluia. Tsy lavitra anao ny valim-bava. Tsy lavitra anao ny fahasoava ampiakariny filonao. mavesabesatra ny ady tobosara Efa besabesatra ny ady. miratsay lanjana Vonina Jesosy lanjan'ireo fahasamatahotra anao. any amin'izany taray Aisika tsy afamiaina rerampo fa hoaizamo efa naitanana mahery tsy amerire Tsy amelireny anao Andriamanitra. Jehovah no miadoana Eo atsika rehetrarehetra hoe. Azakivy anao. azakivy Aleluia. atakaonino miadoana Hitan'io. vitany Aleluia. Attenzione filonao. Aleluia. Azakivy anao rehetrarehetra. Afaka manaiky fa olona tsy mivavaka revana fa olona mivavaka. Miady anao izay raitsy to e. Vitan'io, vitan'io. Aleluia. Aleluia. Amen. Tena matiantoka be aloha anao raha tsy mino hoe. Matiantoka be anao raha mieritreritra tsy vitan'Andriamanitra. Matiantoka ianao satria lasa mitovy amin'ny olona tsy mivavaka ihany ianao. Aleluia. Lasa mitovy amin'ny olona manina hoe lasa mitovy amin'ny olona tsy mivavaka ihany ianao a. Raha ohatra ianao kivy dia mitenena ohatra nitody rahoso hoe tsy kivy tsy mahakivy io. Aleluia. Tadidio fa tsy tsika tsy mifady hanina any amin'ny devoly. Raha devoly ny ifaditsika hanina dia kivyntsika fa tsisy valiny io. Fa Andriamanitra ny atongavantsika. Fanetretena lehibe zao ataonao izao. Hotain'Andriamanitra ilay isika tsirairay avy. Dia mampahery antsika ihany koa. Aleluia. Mitraka sotroa rano. Dia dreto ilay rapitso arivo. Aleluia. Ilay sakafo amin'izay rapitso arivo. Aleluia. Malemilemy androany mafimafy ny andro faharoa rehefa mifady hanina ohatrin'io. Fa zao tenenina vitako i Jesosy hoe vitako. Ianao ary teo ambony hazo fijaliana Jesosy vitanao ve dia zay fifadikanina 2 andro 3 andro fiarahana tsy ho vitantsika maherezy ianao. Da tanjao ny finoana. Na dia tsy tia aza ny tenin'Andriamanitra ho zarentsika dia teneniko anao ihany hoe Jeremia 4:7-9. Indro sisa ny tenin'Andriamanitra fa isika tsy injery zany teny zany.
ino zany Jehovahandriamanitra ny nofo rehetra no misy zava-mahagaga zay tsy haiko atao fa halleloia. Andriamanitra nikerevana amin'ny manontany an'izany amintsika. Andriamanitra nikerevana malala no mametraka izany fanontaniazany amintsika. Tsy hoe tsika no manontany hoe tsy hainao ve io Andriamanitra, fa izy mihitsy tena za ve dia tsy hay an'io. Ekeko fa misy olana ianao zao amin'izao fotoana izao a. Ny olana izany misy foana izany. Misy fotoana koa nefa tsisy ny olana. Fa ny vahaolana efa vonona foana ho anao isan'andro, halleloia. Ny olanao va manomboka hiainga hikasika anao. Ny vahaolana iny efa eo am-pelatanan'Andriamanitra. Dia miandry zavatra anankiray izy Andriamanitra, miandry finoana avy aminao, miandry anao hiantso, dia miandry finoana avy aminao, sy dia omeny eo. Ianao tsy olana ny mahafaty anao, tsy olana ny haharesy anao. Ny tena marina, io entin'Andriamanitra moahana anao ho mpandresy. Io ady io tsy ady natao hahafaty anao io. Fa ady entina hanehoana fa misy momba anao ao. Halleloia. Misy fotoana ianao misy ady eo anoloanao dia zao, hoy izy hoe tsy vitako ty. Eo mihitsy ny ilanao an'Andriamanitra hoe aiza ianao Andriamanitra? Vitanao ve io fa za tsy mahavita an'io? Fa Andriamanitra tsy dia miteny anao vitako ka, vitako. Tsofoko fotsiny io izy Andriamanitra. Dia tsy ty olana io. Dia atanjao ny finoana. Atanjao ny finoana fa Andriamanitra tena miteny e. Nofo rehetrarehetra. Jehovah no Andriamanitra nofo rehetrarehetra. Jehovah ny Jehovah. Halleloia. Jehovah ny Jehovah ny olona rehetrarehetra. Jehovah ihany ny Jehovah. Mampiavaka an'izy io mantsy ry havana dia izao. Jehovah tsy mba mamitaka izy. Ny Andriamanitra fa mamitaka ry havana. Na ny olona tsy manan'Andriamanitra, na ny olona manan'Andriamanitra hafa afaka mamono tena. Fa ny olona tsy mba mamono tena sy tsy mba kivy amin'ny fiainana, dia ny olona manana an'ilay Andriamanitra anankiray, Jehovah ny anarany. Satria io Jehovah io tsy mandainga io. Rehefa miteny io fa ho raisiny an-tanana, dia ho raisiny an-tanana. Rehefa miteny izy fa ho tafavoaka ianao, dia ho tafavoaka. Rehefa miteny izy fa handresy ianao, dia mandresy. Rehefa miteny izy fa ho sitrana ianao, dia ho sitrana. Rehefa miteny izy fa misy antenainany aminao, dia misy antenaina. Halleloia. Numéri. Halleluia. Numéri toko fahatelo amby roapolo. Hoy tena Andriamanitra. Haitsika tsy hijery zany. Numéri toko fahatelo amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Zao ry havana malala. Andriamanitra, hoy tena Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy tsy hotoviany. Halleluia. Jehovah tsy mandainga ihany tsy hainy. Zavatra rehetra hainy. Fa mandainga ihany ny tena tsy hainy. Tsy mivoaka ny vavan'Andriamanitra zany lainga azy. Dia io baiboly rehetrarehetra hitanao io, Jehovah daholo no nisoka-bava tao. Nasiany nosoratan'ry Mosesy, nasiany nosoratan'ireo mpaminany rehetrarehetra sy ireo mpaminany kely, mpaminany be, ireo apôstôly rehetrarehetra zao, patriarika rehetrarehetra zao. Fa teniny. Ireo olona nanoratra eo mety afaka mandainga ireo. Fa ny tompony teny tsy mandainga. Ary ny teninareo hoe soraty. Soraty zao faminaniana izao. Halleluia. Za rano te hampahiranao. Fotoana hampahirezana anao zao. Rehefa mifadiana ianao dia hampahirezana be mihitsy. Halleluia. Ho tain'Andriamanitra ny tsika tsirairay avy. Tsy olombelon'Andriamanitra ka handainga. Zany hoe izay zavatra tenenin'Andriamanitra zany dia sady marina no tanteraka. Halleluia. Nefa Andriamanitra miteny zavatra be dia be. Ianao fa zany hoe promesse d'ivrogne. Promesse d'ivrogne zany a.
rehefa mamy ny olona anankiray de miteny zavatra be dehibe zao aloha atao rehefa mamimamy iny ny olona de miteny projet be dehibe zao de daokotsika no andeha asa ohatry zao e tsy milamina io e sokafantsika fotsiny any kalma fotsiny ataoko io raha pisy any a de efa iantso ny arianana de ataotsika io de miresaka indray amin'ny anankiray nakory zao za ataoko zany inona fitaitsika zany tsy olana zany raha pitsa tsoy a misy olona ravana miteny mampanantena zavatra ray tsy tanterany kory ny anankiray misy mampanantena folo ny anankiray ny tanteraka misy mampanantena zato folo ny tanteraka fa raha Andriamanitra ny olombelona ty baiboly ty ny ariana voalohany satria be dehibe loatra ny avana ny teny ao a be dehibe loatra ny tenin'Andriamanitra ao misy tenin'Andriamanitra ny ngeravana tsy mampino mihitsy misy fampanantenana ngeravana tenen'Andriamanitra tena ohatrany tsy mampino e no reto taolamaina reto fa ho velona ihany angididi ny lohan'ny mpaminangy satria ireo ve ho velona ny tenin'Andriamanitra ny avana malala zany tsy tokony hampalelo atsika zany tsy tokony hampalelo atsika raha misy mamaky boky ianao na torohevitry ny olona ty torohevitry ty ataovy bolana loatra azy de nandramanao le torohevitra nataonao le zavatra de tsy nisy nina teo afiainanao de tsy tokony ho kivy ianao fa tokony izy rehefa naposiko ange zany e satria olombelona nge nanoratra an'io e fa ny zavatra tenenin'Andriamanitra ny avana malala Korintana faharoa Korintana faharoa courage ianao de mitraka misotro rano kely alleluia Korintana faharoa toko voalohany Korintana faharoa toko voalohany andiny fa 9 sy faharoapolo alleluia araka ny teny anabavy-mirana tsy verina an'Andriamanitra ny teniny raha tsy tanteraka alleluia efa be dehibe le izy de re mampana hoe ny ampahany am'ireo be firisan-jaton'ireo no tanteraka amiko ny atevin'ny baiboly ry havana firy Korintana faharoa toko voalohany andiny voalohany azafady andiny fa 9 fa hoy ten'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra de Jesosy Kristy izay nitorianay teo aminareo de za Silasy ary Timoty de tsy heniny sy tsiny ao ambavany ny eo aminy andraso averiko fa ny zanak'Andriamanitra de Jesosy Kristy izay nitorianay teo aminareo de za Silasy ary Timoty de tsy heny sy tsiny fa ao aminy de eny ihany fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra de ao aminy ny eny ary amin'ny alalany koa ny amaininy ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay alleluia le teny faharoa tena mampahery be mihitsy nafiry tsy voisanao raha teo ny ao tsy voisanao ny ao tsotra de tsotra fotsiny atao anaty kitapo anankiray nafiry alleluia nafiry zavatra ray ny tena tiako anamarika ny homarianao anatin'ny sainao ho tazominao androany de mario anatin'ny baibolinao io teny io manao hoe Jesosy de zao tsy eny sy tsiny ao aminy Jesosy tsisy hoe eny de tsy fa eny ihany ny ao aminy oui eny amen tsy mbola nisy olona ny ao tamin'i Jesosy nagatakataka an'ilay boka hoe nagatakataka an'ilay boka hoe raha mety anao de mahay manadio aho de hoy Jesosy mety aho eny ry Jesosy zanaky Davida mamondrafo amiko eny atsy ilay jamba alleluia nisy olona tsy niandro larana Jesosy zany mampianatra loko toriteny de efa eo daholo ny olona rehetrarehetra
miandry an'le séansena fanasitranana fa iny tonga de misy vovoka milatsadasaka kely inona zany hoe Jesosy eny nisy olona voam-paralysisa nampidinina tamin'ny fandrina tonga de eo alohany ao anazy Jesosy eny e halleloia finoanao navonjy anao eny e nisy vehivavy mikasika an' Jesosy efa marary 12 taona nitsidra mikasika an' Jesosy tsy niteny Jesosy tsy miandry toro ianao maninona tsy miandry any an-trano efa marary le lehilahy nentina tamin'ny fandrina ny olona memeno miandry mangalatra toro vitantsika angamba zany milahatra zavatra zany aty aza misogosogo zany ianao aty na eny am'kesy ianao miera amin'ny olona nange mba mofo ray fotsiny afaka mandeha misy miteny samy maika fa le voam-paralysisa tsy niandry toro ny olona menomeno fa ny Jesosy tsisy tsy eny am' Jesosy ry havana malala tsisy eny de tsisy tsy miaraka fa ny Jesosy tsisy tsy fa eny foana eny yes alleluia amen vehivavy mijangajanga zao tratra tena tratra tena misy profo mitohaka amin'ny tenda ndriavana mbola ozy Jesosy eny za koa tsy manameloka anao alleluia eny ambavan'ny Jesosy tsika riavana tsisy tsy zany tsisy an'izany enina tsy mampitetaina ny olona miteny eny sy tsy matetika zany mitetaina anao eny ary sa tsy mivalintena onao patron mba mangataka congé mety hiteny izy oui mety hiteny izy non ao am' Jesosy ianao mifady anina io tsy tokony salasala ianao alleluia tsy mitetaina ianao eny ny valin'io oui ny valin'io yes ny valin'io ry havana malala halleluia tetaintsika miandry valim-bavaka aza mitetaintsika miandry valim-bavaka aza mitetaina eny io Paoly nge ravana nanoratra zany halleluia Jesosy le torinay eto tokoa halleluia mety za tena teneko anao zay tsy misy valim-bavaka amy raha teza zay tsy miraha te valim-bavaka sy angatahana de omeny halleluia tsisy Jesosy fotsiny teny tampena tsy fantatra hoe zay angatahana misy fotoantsika tsy mahalala ny zavatra angatahantsika fa raha fantatrao ny zavatra angatahanao tsy misy an'izany tsisy valim-bavaka zany mandainga raha misy mpivavaka amin'ny teny fa tsy mahalivavaka Andriamanitra mandainga fa za koa hiteny aminao taka antenenan'ny Paoly sy Silasy sy Timoty halleluia fa io Jesosy tsikio tsy misy enina tsy ao aminy tonga de fafana mihitsy ny tsy halleluia fa eny foana ianao hoe tsy vola sitrana iza narary teto nangatabavaka ka tsy sitrana taizany nisy olona riavana malala tena hoe tena mahanitra fadiran'ovana ohatra de nandeha niova fo nitady an'Andriamanitra de maty ny fahatrana zany tsisy an'izany taizany nisy olona narary mafy niantso an' Jesosy ikako fa samy faty any tsika zaho ateneniko anao mety teto ngamba zany olona nangatabavaka tamin'ny fotoana nampalaza be ny Covid-19 zao koa mizy zao efa atao malaza fa zay tsy mijery tele to de tsy hainy intsony zao zavatra mitranga any hoe inona indray amin'ny herinandro iny tena nandeha tany Paris tamin'ny zoma tamin'ny lakamisy ny antso amampina mba jereo hoe teleriny eny azafady ahoana so de mba misy vaovao mivoaka ary any to tsisy ninona hoe mangingina mangadiady ty gare du nord sy ny gare de l'est fa inona zavatra mitranga zao de efa misy zava-bomba mipoaka ty e tsy mijery tele tso fa le tele zany kambe zay mijery le vaovao fa le vaovao de tsisy afa-tsy zay foana le zavatra voizina efa tsy mijery tele na ohatra hoe tsy misy aretina zany eto am'ty tany ty fa misy olona 20 taona sa moa 90 taona raha eto zay olona zay 90 taona tamin'ireny Covid-19 reny nentina mbavaka etratrany Covid de zao nge ravana malala raha tena marina 90 taona tena mety efa fotoana fodiany zany olona zany zao satria efa natratra ny teny fikasana ianay aroa any aminay fanakavinay rehefa feno 70 taona ianao vao 70 taona miakatra maty de tsy de aminona omby any ambanivohitra
satria maniny efa natratra ny teny fikasana fa zao angatak'izay tatetiko mihitsy tony bavako tamin'izay olona 50 taona tratra ny covid zay jesosy tsy trano zany tsy trano atao fantatry ny olona fotsiny fa nanasitrana ny vavaka fa io tsy maintsy aoriana tsy maintsy andao antsika ihany io olo io efa lehibe zany olo zany fa voaviana any nahitan'izany olo zany mirijalija tsara manao hoana aleloia tatetiko anay ianao ange tsy fantany zany fa zaho izy fantatro io le nentina mbavaka io le 50 taona tsy misy vavaka amin'ny raha te zany ry havana satria Jesosy tsy ainsi zany eo aminy tsy dobla jeu Jesosy tsy dobla réponse tsy dobla inona fa raha latokana alleloia eny 20 taona mampino miteny hoe raha dokira de compte fa zay mivady any reo so de veneo misy mipina teny compte 20 taona zany olo zany tratra ny covid tamin'ny herintaona ohatry zao mbola mirijarija be mihitsy amizontsika miteny zao vokatsy n'inona vokatsy ny eny alleloia vokatsy ny eny tam'zany efa hoe ahoana moa zany olona 50 taona zany tena fragile be mihitsy efa tena olona efa tena sarotra be zany fa zao andaotsika le Jesosy mpanao eny alleloia andaotsika fotsiny Jesosy le tsy mahay miteny afa-tsy eny le avana malala alleloia de azy isalasalana any amin'ny ekipan'ny eny ianao mandeha ry havana malala any amin'ny andriamanitry ny eny ianao mandeha ina ny salasalanao tsisy zany eo ahoana nisy tsy teneko zany tsy le tsy hipetrahany ela fa non alleloia tsy misy ensitsy ao aminy fa ao aminy de eny aby osy todo zay eny aby alleloia eny aby eny aby eny aby sa misy tsia raha latody fa eny aby alleloia zany mahory zao atsika tsika rehetrarehetra miaina io vokatsy ny eny io ry havana malala ovinana efa sika tsy teto e aleo voandrano jorabe vao kasika be mihitsy foko andrano tomany be zay teo alleloia tao anaty commencement tsaroko fa 7 taona ohatry zao za 7 taona mihitsy pile le za saika namono teny satria volana mars amy volana mars io 7 taona amy volana mars io no nivako fo ohatra zao hitanao zao alleloia amen zany hoe 7 taona ohatran'izao iainantsika zany tao anatina famoizam-po tanteraka mihitsy efa tena tao anatina famoizam-po efa le tsy tia menina de toro-tena tsy tiako enina tsofa zany mandritry fanantenana zany tena tsy tia zany toro-tena zany tsony efa mandaingy zany olona miteny zany hoe mamaly vavaka andriamanitra fa za hitanao io vokatsy n'inona vokatsy ny eny alleloia vokatsy ny eny zao hitanao zao ry havana malala hitanao reny olona rehetrarehetra manopo sampy nanopo devoly mepotika reny fena reny vokatry ny tsi reny any amy devoly ndray tsy foana ny fiadana zany tsy tia nomenanao zany fifaliana zany tsy tiany fifankatiavanao tokantrano zany tsy tia nomeny vola fotsiny fa tsisy an'izany ao za hitanao zao alleloia vokatsy ny eny vokatsy ny eny zao fandarany hitanao zao vokatsy ny eny zao alleloia io berta manao alleloia vokatsy ny eny io miranary malala izavo vokatsy ny eny ato ny fiainany eny avambavany Jesosy ry havana malala raha ianao iny nataony Jesosy tsy na hoe eny de aveo misy tsikety tsotra zao ny fiainanao tsy fomba an'andriamanitra zany zao foana nampahaizako anareo andriamanitra tsy manao sotapany zany ianao zany efa nahazo valim-bavaka amin'andriamanitra tafaray amin'andro any tsy salasalanao fa ninonina zavatra mitranga eo ndraiky misy zavatra eny amintsika fa tsy amin'andriamanitra eny amin'andriamanitra fa tsy amintsika nefa andriamanitra efa nampitandrina atsika lalina hitondrako anareo de lalina hitondranareo amin'ny fiadanana fa tsy loza efitra hitondranareo amin'ny fiadanana za manana ny hevitra hiverako anareo alleloia voangy antsika nitore tsika na de ratsy za mahay manome zavatra tsara ho an'izany atsika maika fa tsy eovan'andriamanitra ao ambony ao ve raha karaha mangataka mofo mamy ianao ve de omeny vata na mangataka hazan-drano ianao de memena rano
Vaingatsika ny eno an'izany. Fa Jesosy ravana vokatry ny eny. Eny ihany eny am-bava. Eny. Za Jesosy tena ampio a Jesosy. Mbola tsy voateninao koa inona le anampinanao. Ny olona rehefa angatanao fanampiana, afaka manampy aby izy. Marakaraka misy le olona. Fa marina ny azy. Tsy fantatra le anampinanao na inona zavatra misy eo am-pelatana ve zavatra azoko atao ve? Itenenao fotsiny hoe ampiko anao nefa ve tsy fantatro le zavatra, tsy haiko le zavatra nampiko anao. Jesosy vao miteny fotsiny, Jesosy afaka manampy aby eny, eny. Avereo vao mitata, te zao a, de inona koa, te zao a, eno a, te anona koa, eno a, te anona koa, eno a. Angeby mahatamana antsika fihavanana io sao de averina hoe miteny eo aminareo eto fotsiny hoe 46 vues. Vokatry ny eny zao. Io toe-po io vokatry ny eny io. Alleluia. Tsisy afa-tsy eny sy tsy, tsisy afa-tsy eny fa tsy misy tsy. Tsy mifangaroaro. Tsy noir et blanc. Chocolat au lait, fa tonga de lait. Alleluia. Tsy mifangaroaro, tsy mamy sy masira. Tsy ho diva. Tsy mofo grefy. Sady raha manona ka mofo gasy tia. Eny. Alleluia. Sady tsara ny ratsy fa tsara. Alleluia. Sady mahavelona mahafaty fa mahavelona. Alleluia. Eny. Ary tena zavatra mahafinaritra de zao. Mbola mampahery Paoly manao hoe fa na de firy e, na de firy na firy ny teny fikasan'Andriamanitra. Firy ny teny fikasan'Andriamanitra fantatrao? Tsy voatanisa eto zany. Teny fikasana zany sao de tsy mbola fantatrao hoe teny fikasana maromaro tsika rehefa aveo. Fa ny tokony menanao androany de zao. Andriamanitra zay eritreretinao hoe olombelona ka hoe surmené Andriamanitra na hoe tena ohatrany surchargé be loatra ny fangatahako ny ino izy ity, ny volamena hitondran'ny anjelin'ny fangatahako. Ka hotrihan'Andriamanitra ka mivitsivitsy amin'ireo tany ny tratrany. Ka hiteny Andriamanitra hoe io takatra hono nahandro takatra, tsy ravana malala. Na firy, na firy, na firy, na firy. Na firy, na firy, na firy, na firy, alleluia. Zany io e, na foeziny io fa manjary lava be ny baiboly. Fa ny tiana tenenina amin'io. Fa na firy, na firy, na firy, na firy, na firy, alleluia. Amin'Andriamanitra hoe ray andry. Ray andry. Ny valo teny amin'ireo. Alleluia. Na firy ny teny fikasan'Andriamanitra. Dia ao aminy ny eny. Ary amin'ny alalany koa ny amen. Tsika manao amen io sao de tsy fantatro inona dikan'ny amen. Fa miteny amen. Zavatra tiana ho tanteraka zany. Ho tanteraka tokoa ane zany. Teny aminao zao hoe, de menao vilitina, ho tahin'Andriamanitra nge ianao e. De hozy ianao hoe amen. Izy hoe nanobavy fleute de amen. Le amen zany zavatra tiana ho tanteraka fa tsy hoe toetry nisy rorotamby io ndrariva. Amen. Eny e, Paul manao amen ihany ngamba amin'izany satria ny azy fahafatesana azy amin'ny tompony. Antsika aloha mbola aloha, tsika aloha mbola iaina miandry an'i Jesosy a, manao asan'Andriamanitra. Alleluia. Na firy, na firy. Androany zany za hianatra anao, ampianatra anao, tsy hahay anisa. Misy fotoana tsika mianatra manisa any am-pianarana, fa androany tsika hianatra tsy mahay manisa. Fa le mahay manisa, mahatonga tsy finoana. Vavaka firy zany ny etiko teto androany. Reo ve ho tanteraka daholo. Vao isanao le izy hoe firy. Misy fotoana ilaina koa tsy mahay manisa ry havana. Misy fotoana ilaina tsy mahay manisa. Rehefa tsy mahay manisa ianao a, alleluia. Misy hoe lalatoza amenna mihitsy anazy. Alleluia. Ao amin'Andriamanitra de zao. Ny teny fikasana. De ao aminy amenna, na firy na firy. Amin'ny alalany, ao aminy eny, ary amin'ny alalany ny amen. Alleluia. Io tena antsika rehetrarehetra androany. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao a, fa fao ny lôzika, fa fao ny isa. Fa zao fotsiny ataovy an-tsainao. Ao amin'io Andriamanitra tsy no andro aman'alina io ny eny. Ary amin'ny alalany no atanteraka
ny zavatra zay teneny amin'ny alalany ny amainina. Alleloia. Ny tsy fahatakarany olona zany dia mahatonga inona? Mahatonga ny olona isalasala miaraka amin'Andriamanitra. Isalasala angataka amin'Andriamanitra. Isalasala iresaka amin'Andriamanitra. Isalasala ino an'Andriamanitra. Isalasala iandrandra an'Andriamanitra. Isalasala toky an'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana takatrao ry havana malaza fa ao amin'Andriamanitra ny eny ary amin'ny alalany ny amainina nafiry teny fikasana zay nolazaina taminao dia matoky anao. Dia mahatonga anao tsy hatahotra. Mahatonga anao hanampinoana. Mahatonga anao tsy taitra. Ny zavatra fantatro fotsiny dia zao zanak'Andriamanitra. Halleluja. Ny olona manompo sampy mila manao sorona dia omeny devoly zavatra kely. Aterao ty ny zanako ameo anao fa na ny zanako dia meko amin'izao anao. Kely ngeravana 4 miliara ny eritreretin'ny olona azo e. 4 miliara posta inona ao ampiasana. Voninahitra ohatrany ahoana eo amin'izao tontolo izao. Kely ngereny tsisy dikany ngereny. Reny nge tapitra fotsiny ny fofonainao dia tsisy dikany reny. Misy fotoana ianao mbola eto ihany eo ihany le vola ianao fa ataon'ny aretina tsy mahita andro miratra intsony. Nefa dia sorona aina mihitsy ny tadiavin'ny devoly. Tsika sambatra. Tsika tsy mila manao sorona. Sa hoe zao angataka valim-bavaka dia anao sorona mono inona? Fifadikana io nataoko io. Halleluja. Fampahoriteny nataoko io. Fanatitra nataoko an'Andriamanitra. Ny foko nataoko an'Andriamanitra. Tao aminy eny teo aminy amainy. Ovay fomba fijerinao androany. Tokanao hita Andriamanitra ngeza be mihitsy. Andriamanitra tsy mitotaly nisy. Ary Andriamanitra fantany dia nisan'ireo zavatra tenenindreo. Tsika tsy mahita firy zaro mbola tsy nahitsy firy nisan'ny teny fikasana tanaty. Tsy vohitsako zany. Tsy avana raha eritreretinao fotsiny. So ihany fa Andriamanitra tena miteny matetika dia Andriamanitra. Halleluja. Andriamanitra tena miteny matetika Andriamanitra. Andriamanitra bavary. Andriamanitra tena beresaka. So ihany. Andriamanitra miteny matetika. Ahena fanelbe tamin'ny andro ny ely. Tamin'ny ely efa nahalana dia nahalana ny famangin'Andriamanitra. Tandrany ny feo an'Andriamanitra nitoro teny am-piangonana tandrany. Efa vokatry ny nofo bebe satria nahalana ny famangin'Andriamanitra. Raha mpitoro teny ianao mangatafana ianao itenenan'Andriamanitra. Sarotra mitoro teny io tsy tenenan'Andriamanitra. Fa rehefa itenenan'Andriamanitra ianao dia mandeha ho azy fotsiny. Mijora fotsiny ny ataonao. Halleluja. Vonona fotsiny ianao. Rehefa anao fandarana amin'ny alina reny dia ijoroako favolombelona aminareo. Za rehefa le manao fandarana reny amin'ny alina misy fotoana tena tsisy fotoana iomanana 20 isan-jato. Tena 20 isan-jato. Tsisy fotoana iomanana. Ny zavatra mba teneko an'ankizy fotsiny rehefa manomana tokoteny zao teneko alefaso le verset. Dia tsy miheno an'ilay zavatra ataon'ny ankizy mihitsy aloha. Fa le verset fotsiny no ataotsaiko dia fa eo dia ny andarana eny mieritreritra an'iny. Fa misy fotoana iomanana. Zao mba zavatra ataoko rehefa nomboka ny fandarantsika iny. Asanatro ny tanana. Zao teny fanamasina. Halleluja. Meo teny. Ampidramiko anao ny vavako. Ampiasao aho. Halleluja. Tena firina iza mitoro teny eo. Dia tsy avy amiko fa misy teny alefa amin'ny fanamasina ao anatinao ao. Zany ny atao Andriamanitra miteny. Raha mpitoro teny ao dia angatao hoe Andriamanitra mitenena amiko foana. Omeo révélation foana. Inona no teneniko ety san'andro. Fa herintaona manisitra nge Andriamanitra zay manao fandarana. Inona foana no tediavinao teneniko eo? Misy Andriamanitra. Ngainao ny teny. Ianao nge fitaovana. Ny fantsona tsy miantoka ny rano. Ny ataon'ny fantsona manaraka ny jalona tokony aleha fotsiny mitondra ny rano iny any amin'izay tokony alehany. Fa ny rano tsy ny fantsona miantoka. Fa ny lanitra miantoka ny rano. Dia isika fantsona fotsiny. Isika fantsona fotsiny. Rehefa hitory ny tenin'Andriamanitra ianao dia manolora tena be dia be ho an'Andriamanitra. Atao hoe ity Andriamanitra misy fitaovana indray eto. Za fitaovana. Fa hitanao fa
mikorina ohatry zao fotsiny na ianao aragaga hoe ay zany nahitana zany teny zany misy fotoana angeravana tsika mitory teny za misy fotoana mitory teny na za reo vao tena mahatonga na misy fotoana eo mpitory teny tafatomany tampoka satria na za reo vao mahinao an'le teny eo voatsindrona aleloia veriavana re veriavana no manina isan'andro dia amin'ny nofo za aloha tena tsoroko anao fa tsy vitako zany hoe isan'andro hoe za dia isy tenenina eo foana tsy vitako zany herin'ny fanamasina herin'ny fanamasina ihany aleloia ka zao ry havana malala soa ihany a fa miteny Andriamanitra rehefa misy zao tsika misy olona indrasan'olona kely fotoana rehefa mamo dia indrasanao anatin'iny dia miteny zavatra vetabe dia ao mitazomana azy rehefa mamo ny anafatarako taloha rehefa mamo a misy namako ka manana problème amiko amin'izany dia eo ampisotroana eny no mivoaka rehefa le mamo iny no mivoaka zay tena ao za zany tsy mba za zany ny alan'olona tsiny hoe miala tsiny tam'le maly fa mamo a zao foana a taloha tsisy alana tsiny zany fa iny mihitsy ny tena izy tsy mivoaka iny raha tsy iny rehefa mamo tsika be resaka voaka daholo zao ry havana malala ohatra mahafinaritra amin'Andriamanitra dia zao be teny Andriamanitra manana teny foana Andriamanitra tsy mitsahatra ny teny Andriamanitra ary tombona atsika le izy tombona Andriamanitra rehefa miteny tsy dia hoe teny fikasana foana e misy fotoana Andriamanitra mananatra misy fotoana Andriamanitra mampianatra misy fotoana Andriamanitra tena hoe mampahery efa koa moa ny teny fikasana dia ao anatiny tokoa ny teny mampahery fa ny ankabetsahany fotoana dia zao manome teny fikasana Andriamanitra araka ny teniko tamin'io raha isaitsika io tsy ngamba isaky ny pejy anankiray amin'ny baiboly dia misy teny fikasana ka tsy ho voaisy zany fa raha hitanao fotsiny anisan'ny verset anankiray feno teny fikasana zao nanga vakitsika matetika isika Deutéronomia 19 dia vakinao manomboka ny 9 hatramin'ny 9:140 reny ny atao hoe teny fikasana ao anao sy ny tenin'Andriamanitra tsy pio amin'ny rehefa manao fotoana dia tsy pio amin'ny stylo menamena ohatra ny teny fikasana rehetra zay tenin'Andriamanitra aminao 9:20 Deutéronomia 9:20 raha miheno tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra zay andiko anao an'io dia manomboka eo izy ianao hatrany amin'ny 9:140 vakio rehefa malalaka ianao tsisy afa-tsinona teny fikasana daholo rehetra asandratry Jehovahandriamanitra ao ianao misy zavatra ho kasain'Andriamanitra ataonao tsy nasandatra hasandratra mahafinaritra koa na rena Bavrodina re Silibeta rehefa maty le olona dia raha ho maly zany dia naty tsika zany mahafinaritra dia nafinaritra dia tsika rehetrarehetra zao haty daholo satria ho faty daholo tsika fa eto ny teny fikasana dia zao zavatra ho avy mbola ho avy ao aorianan'le nitenenana mety afaka 1 minitra afaka 2 taona mety afaka 3 taona mety afaka 10 taona fa ao aorianan'ny nitenenana fikasana mbola vao fikasana hoy mateny fikasana ny olombelona fa n'Andriamanitra lahatra mety very olona ivaditsika fikasana zay fa tsy firy ny olona neritreritry ivady diny sanaka ry havana malala manana fikasana anao ohatry zao raha pitso ifo amin'ny valo tonga dia manao an'izao dia tonga jereny amin'ny folo sasany anao voataitra zay le fikasanao firotana zao tsisy ninona na ray aza tsy vitako ny fanipatra daholo fa Andriamanitra ry havana aza dinonao le teny teo Korintianina 2:1 fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra nafiry naty teo ambony azy fijalina Jesosy zay soa nafiry ny teny fikasana dia ao aminy ny eny amin'ny alalany koa ny amainina etsika nomboka anisa mbola vao Deutéronomia 9:20 ka hatramin'ny 11:20 fa tsy zany hasandatra ianao zany hoe ianao io zany ho asandatra Andriamanitra ianao hoy zany hoe za koa tena olona farak'izay ambany ka satria ny Andriamanitra mitenao Andriamanitra ny eny dia amin'ny alalany ny amainina dia ny anjaranao manao amainina fotsiny aleloia ny anjaranao manao amainina fotsiny tsy mampilina izy
iza ry avana nietrehitra zany Gideona zany. Gideona ve mba hisanatra? Indry azo katsaina hoe lehilahy rain'lezo kely le mampireferinao kely reny kely avany Gideona ke tena ohatr'izany. Ianao tsy rehefa tena mamaky ny baiboly ianao de azonao daholo ny paozipaozindreo olona reo ohatra. I Paoly zao raha ianao zao mety tsy mahafantatra. I Paoly raha tianao hita ohatra ny ao ny Paoly de i Paoly sola loha. Sola ny lohany misy volo kely any. Sola ny lohany de somary bankalina kely zay, somary bala bakabaka zay izy. De fohifohy izy de mangamanga be ny masony. Tsara fantatrao zany. Ny endrikendriky ny olona Elisa koa zao sola vato. Hitanao sola le eto any misy volo de eto mangadiady be eto. Misy endriny daholo reo olona reo. Zany Saoly zany tena bogosy be zany Saoly zany. Sady bikana be mihitsy. De Davida indray le hitanao le ohatrohatran'ry le mpanao film ohatrany amin'ny Titanic reny. Ohatrany tsy hoe ngeza be sy tsara anina be fa mahafatifaty. Zao misy endriny daholo reo. Zany Gideona zany ke ravana malala. Hitanao le tarea le ohatry matahotra lavy reny. Le olona tena manetrinety tena vivoipotady le i Gideona na iny antsena ary mety azafady afaka mandalo kely eo anareo. Izy olona tena izy olona mahatsapa ny tena mihitsy tena ambany. Malahelo indrindra amin'ny taranaky ny Manase ny ray aman-dreniny. Zany izy zany tena olona tena ambany. Fa izy koa mbola izy koa ny tena malahelo indrindra. Ao fianakaviana zany tsy maintsy misy ohatr'izany foana. Na ianao ary fianakaviana maharitra indrindra amin'ny olona eo fa ao anatin'ny fianakaviana mbola tsy maintsy misy an'le miseho azy tena. Nareo ahoana ny tetanareo ahoana ny teninareo ahoana ny hevitrareo. Fa Gideona ao anatin'ny fianakaviana ary mbola le ahoana tapaka Gideona ina ny hevitrao am'le izy satria tsy niaza zay tapaka be somary any de Gideona zany olona tsy sanatra mandrakizay raha ny tena marina. Fa rehefa Andriamanitra no miteny asandratra Jehovah Andriamanitra ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao. Midianina zany ry havana fanjakana matanjaka zany Midianina zany. Nitafika zany ohatra ny fasikan'an-dranomasina. Midianina, Midianita. Mpandefa tsipika tena. Sady manana kalesy sy soavaly, manan-karena ny Midianina, Midianita. Davida tsy de tena ranjanana, Saoly ny tena ranjanana. I Josefa koa de tena tsara bikaina sady tena tsara tarehy. Halleloia. Petera ndray ohatrany tsy de afaka ihany no Petera. Fa zao ravaka malalaka ho asandratr'Andriamanitra ianao. Iza nanam-po fa ho asandratr'Andriamanitra ambony firenena rehetra. I Gideona satria zao Andriamanitra no niteny. Rehefa ianao no asandratr'Andriamanitra tsy mampino anao zany normalina be zany. Ny fetratsika na i Paoly ary nge tsy de afaka raha nabavy Suzelle tsy de tena afaka. Paoly koa tsy nanambady raha teo tsy de tena namiratra izy tany amin'ny tsara bika ve ohatry le mpanao baolina kely le talo mpanao baolina kely reny Paoly le somary bakabaka kely reny izy fohy de mbola sola ihany koa ohatranay zao zany. Fa halleloia sandatra ianao amin'ny fotoana iandrasanao fa Andriamanitra ny amainina no miteny taminao. Nafiry ho tonga aminao soazonao zao fitehina rehetra sady asandatra aloha ianao mialohan'ny zavatra rehetra fa manaraka an'izany tonga aminao re fitahina rehetra. Zao aloha ny condition anankiray zao le izy makatoa rapitso tsika anaty Vatikanina misy fampianarana aloha tsy maintsy herintsika. Halleloia. Io zany ravana marana ny Vatikanina. Ny fitadiavanao an'Andriamanitra tsy vita ny Vatikanina fa tsy maintsy mianky fankatoavana. Ny fiarahanao amin'Andriamanitra tsy vitan'ny hery hoe za tena hivady amin'ny indrosan-kerinandro ohatran'ny fariseo fa tsy ny fanatitra ny zava-dehibe
hoy ny ten'Andriamanitra. Moa ny fanatodorana va lehibe no mihaino ny feon'i Jehova, dia ny mihaino ny feon'i Jehova hoy Samuela ny lehibe mantsy any Saoly. Tsika manao fivadikana io sady manao fanatitra tsika 3 andro fampahoritena no maninona no mihaino any Jehova. Halleloja. Ho tahiny ianao any an-danàna, ho tahiny ianao any an-tsaha, teny fikasana ange zany e. Sady ho tahiny ianao any an-tsaha, ho tahiny ianao any an-tanàna, zany naiza naiza misy ianao, fa ianao zany aza mano hoe tena marina sao dia mba any an-tsaha fotsiny sao dia any an-tanàna zany. Fa zao nafiry ny teny fikasana. Andriamanitra dia Andriamanitry ny eny a, dia Andriamanitry ny amainina, mahatanteraka ny amainina, amin'ny alalany ny amainina. Reny rehetra hitanao reny dia teny fikasana reny, reny rehetra hitanao reny ny atao hoe teny fikasana. Dia vakio fa betsaka izy ao, tsy afaka ho detayentsika ireo satria lava ny fotoana. Fa za zany teny aminao, misy fomba ahafahantsika hoy zay anabavitolo teny talo zay misy sitraka. Reo zavatra rehetrarehetra reo a, ny teny fikasan'Andriamanitra ao aminy ny eny a, ao aminy ny amainina. Misy foana condition'Andriamanitra ty amboloany, raha mihaino tsara ny feon'ny Jehova. Zany hoe raha tsy mihaino ianao a, dia afaka midresy hoe Andriamanitra ny eny sy ny amainina, fa tsy aminao le eny sy amainina aloha. Zay aloha zany tsara fantatra. Satria Andriamanitra miteny mialohan'ny teneniny raiky, Andriamanitra mba misy zavatra teneny raha mihaino tsara. Ianao zany mila mihaino tsara, mila mankatoa tsara. Halleloja. Fa ankoatran'le mihaino sy mankatoa le avana malala, dia terentsika rehetrarehetra misy fomba anankiray a izay tena afinaritra, fandrombahana, fangalana ny teny fikasana izay a avy amin'Andriamanitra. Misy valosoa manan'Andriamanitra ao antsika. Ny valosoa Andriamanitra ry havana, zay zao atao trano. Rehefa manao korsa dia asiana zavatra ao anaty frigo. Misy zavatra ao anaty frigo. Tsy hoe zavatra hohanina androany ny atao ao. Ny zavatra hohanina androany ary ny tena marina tsy miditra anaty frigo intsony, vidiana dia hohanina. Fa ny zavatra atao anaty frigo a, tsy hohanina androany, fa homanina. Homanina ho an'izy. Misy zanakay zay, zanakay vavy anankiray, mara izy dia vavy mianatra izy dia mametraka kitapo izy dia ana dia mijerijery manodidina izy dia manokatra frigo izy a, dia maka zavatra ao izy a, dia maka latabatra izy a, dia mihinana izy. Isika ray aman-dreny dia efa zatra manomana. Ary tsika ray aman-dreny ireo, rehefa ray aman-dreny tsika dia mbola miezaka miasa ihany tsika. Dia inona ny zavatra ataontsika? Manomana no avy ny zanatsika. Atonga ny zanatsika anakoraisina. Atonga ny zanatsika mba hanan-javatra hiaingana. Atonga ny zanatsika mba afaka hanana dia atoke toeram-pianarana tsara, hanana moyen ahafahana mandeha amin'izany, dia miezaka tsika ray aman-dreny. Andriamanitra ry havana mandefa an'ireo teny fikasana rehetrarehetra izao, voalohany indrindra tsy ho anazy, tsy ho an'i Jesosy. Jesosy tsy mila teny fikasana zany. Jesosy teny fikasana. Jesosy tsy mangataka amin'Andriamanitra zany hoe ame teny fikasana ho tahina ve Andriamanitra raha miditra teny rano vao. Jesosy fitahina. Tsy ho an'ny fanamasina. Mpiara-miasa eo amin'Andriamanitra, eo amin'Andriamanitra eo, Andriamanitra. Raha teny fikasana be dia be Andriamanitra. Ho an'izy ary. Ho an'ny olombelona. Eo aloha dia efa mizara roa, olombelona izy ary
zay makatò. Zay tsy makatò a de io zany hoe toa ohatra manan-karena ihany ye ka tsy Andriamanitra ihany keny manome ny devoly nge manome. Fa misy zavatra nomanin'Andriamanitra ao anaty frigo ao, tsy hohaniny Jesosy zany tamin'ny taty. Jesosy namelona fa tsy noveloma taty. Fa ireo zavatra rehetrarehetra eo a nomanina ho an'ny zanak'Andriamanitra. Mba hanana voaina foana de misy zavatra alaina foana de misy zavatra hohanina foana ao de nomanin'Andriamanitra. Eo aloha de efa mizara roa ho an'izay makatò. Mbola misy karazany roa koa ry havana malala. Rehefa anaty tranon'olona ianao mino a fa na mahita frigo ary ianao tsy tonga de hosokafanao frigo an'olona sa tsy zany. Fa mipetraka ianao de sokafan'ny tompotrano de zay omeny anao eo no omeny anao. Amen. Fa ny afaka manokatra hoe de zanaka ao an-trano. Tsy miera aminay zany ny zanakay. Neny eo afaka mba mamofo frigo ve za? Neny eo mba afaka hoan. Ny zavatra rehetra vidinao natao hoan'ny zareo. Tsy mila laissez-passer zany, tsy mila autorisation, tsy mila ninina fa sokafy. De samy mikarakara zay karakarainao ry zareo. Samy manamboatra zay goûté tianao ry zareo. Androany te hitodika amin'izay zavatra faharoa zay. Ha? Alleluia. Ny teny fikasan'Andriamanitra ry havana de afaka azo amin'ny ampahany. Mandalo ianao de makatò kely ianao de de makapary. Ary be dia be ny olona makapary amin'ny teny fikasana. De mieritreritra hoe zay ny zavatra lehibe nizazon'Andriamanitra taminy. Be dia be ny olona entina mivavaka. Fa maninona ary ny olona tsy mijanona ho mivavaka avy daholo e. Fa maninona misy olona entina mivavaka izy a tonga mivavaka izy a rehefa misy olana. Fa rehefa tsisy olana izy a tsy tonga mivavaka. De avy eo indray a misy zavatra ilaina de tonga mivavaka. Tsy fantany fa misy zavatra ilaina ao amin'ny fivavahana. Misy ao, tena misy. Tena misy. Fa reny olona reny le mihery reny. Reny le mipetraka eo de zay omena azy fotsiny. Androany te hitodika amintsika rehetrarehetra te ao anaty zao fivadikanana zao. Hitantsika amin'ny fivadikanana zao hotahin'Andriamanitra le isika. Fa le hotahin'Andriamanitra tsy hotahin'Andriamanitra mandalo. Tsy hoe mifady alina telo andro tsika mba hotahin'Andriamanitra hatramin'ny faran'ny taona na hatramin'ny faran'ny volana, tsy izay. Ny antony ifaditsika alina de mba hahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Rehefa lasa zanak'Andriamanitra ianao, tsy olana aminao ny frigo, sokafanao ny frigo. Anao io. Zay rehetra ao no manina ho anao. Tsy miela ianao maka an'io. Tsy bedy ianao raha maka an'io. Indray andro zay a, nanana mpanampy zay. De ilay mpanampinay miara-mihinana aminay eo amin'ny latabatra. Ataony ohatranay ihany tsisy tombo sa. De nitenenina izy tamin'izany. Zao a rehefa atanao aza miafafa mihitsy a tsy ho azo hoe mangalangalam-pino ianao trano fa reo a io frigo io a misy zavatra ao a de afaka mihinana ianao a. Ka zay tamin'izany manao commandena yaourt be de be. Be de be mihitsy tia mihinana yaourt be de marina hitako feno yaourt be de be. Fa tena tao anatin'ny roa andro yaourt-nay mandritra ny herinandro ka zay firy mianaka mbola vao mianaka kely zay tamin'izany tsy mbola tsy heny mianaka. Fa tao anatin'ny roa andro tonga de najifa le izy. Najifa. Lany daholo na fromage na yaourt. Ka satria izy nitenenina hoe rehefa izy io a afaka to de afaka maka. Avy eo amin'izay izy nitenenina na izany ary mihery ianao a. Efa anina hoe mba hihinana le zavatra ohatr'izao. Alleluia. Latsiny kely a. Mialatsiny kely a amintsika rehetrarehetra. Alleluia. Aux in mode. Mialatsiny kely fa nisy tsy nety kely ny fitaova-pifandraisantsika. De zao
tena zay mba alao mihera dia alao mba hoe rety any aika moa izy mihinan-kanina be zao zavatra tiana tenenina rehefa fadianina zao ianao androany ataovy ao anatin'ny sainao hoe za ho tonga zanak'Andriamanitra ekeko fa misy zavatra ianao entinambavaka hoe mba entinambavaka satria ohatr' zao eny fa raha zay ny ataonao dia ho avy ny fifadikanana manaraka mbola angataka ohatry ny io ndray ny zavatra tongavanao eo ampahany reny ry havana malala ampahany reny misy olona ry havana malala andehanao trano neny olona tonga dia atao tonga daholo ny briky rehetrarehetra camion be anankiroa mitondra briky dia milamina fa misy olona misy dadany namako zay voatsy coccinelle atao bilalizy vaty inona avy tany trano mitondra briky dia vita kely aloha mavita tamboho kely ohatr' zany dia mitondra ka ianao ry havana malala raha tsy mbola tonga zanak'Andriamanitra ianao ho avy indray ianao amin'ny fotoana manaraka zay io nge ry havana malala mifadianana tsy hoe misy lista be hoinona entina ntsony fa zay koa tena mikolokolo ny aram-panahynay ary rehefa ohatr'izao tsy maintsy misy ny mpitarika sao dia verinao ary zay hoe mifadianana fitelo andro satria tena natototry ny olana be tena tsy tafavoaka mihitsy ny fiainanay dia tena aloha hidirina fifadikana ny tirina eny tsy ariavana sanatria tsia ekeko fa misy ny zavatra hoe mba entinambavaka tirina eny ndao le zavatra ohatr'izao hoe itsika mavaka ao anatin'ny fifadikana io fa tsy hoe hifadianana satria mikolokolo ny aram-panahy ny atiny ao anatin'ny fiadinanana ngeza indrindra amin'izao fotoana izao alleloia androany meko lalana ianao ahafahanao ho tonga tompony ho piray antoka amin'Andriamanitra alleloia hoy ten'Andriamanitra any amin'ny Korintana voalohany toko fahatelo Korintana voalohany toko fahatelo andininy fahadimy ianao zany ry havana malala raha tianao notsory ny zavatsoa raha ho tianao zany hoe tonga dia misosa fotsiny hoe zay teny fikasana rehetra dia efa eny dia amainina fotsiny tsy sakatsaka tsy misy fitaitaina tsisy hoe hifadianana telo andro foana ianao isaky misy zavatra anankiray tianao angatahana jesosy dia zao nifadianana 70 andro jesosy indray mandeha teo amin'ny fiainany jesosy tsy hoe misy olona demoniaka teo ankadarena mirokatra ny devoly ozy jesosy lasa inga jesosy ny azakazaka n'inona nifadianana 3 andro aloha na fadianana mehoery ara eo mehoery fa misy demoniaka tena ohatry zao jesosy fadianana 70 andro misaotra azy izy misaotra an'Andriamanitra dia voky ny olona tsy omby 5 arivo jesosy manaiky fotsiny manaiky finy sitrana amin'ny aretinao halleloia raha zazalahy miarena hitanao efa ao amin'ny jesosy le izy satria maninona satria jesosy efa mpiara-miasa amin'Andriamanitra jesosy le havana malala efa valim-bavaka mandehandeha misy ten'Andriamanitra Korintana voalohany toko fahadimy tatelo andiny fahadimy hatramin'ny fahasivy vakiko aminao ko inona moa Apôlôsy ary inona moa Paoly mpanompo ihany zay na tonga ireo mpino ireo dia samy nomena dia samy araka nomen'ny tompo azy samy araka nomen'ny tompo azy avy zany namboly Apôlôsy nandehana Andriamanitra nampitombo ka dia tsinotsinona izay mamboly na izay mandehana fa Andriamanitra izay mampitombo noho izy ary iray ihany ny mpamboly sy ny mpandehana nefa samy andray ny valim-potihany avy araka ny fisasarany izy efa mpiara-miasa amin'Andriamanitra fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra zay ary sahan'Andriamanitra tsy trano aravitr'Andriamanitra ihany mbola misy ten'Andriamanitra ray koa to dia efa kitsika miaraka amin'izay any amin'ny Korintana voalohany ihany toko 5:20
aniva valamidimapolo fantatsika itsika tsy enjery zany manao hoe ko am'izany ny rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary mahay fahabe mandrakariva miasa ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikerezanareo aina ao aminy zao ry havana malala ho an'ny Paoly a de zao mpiara-miasa amin'Andriamanitra izy mpiara-miasa amin'Andriamanitra zany a olona ametrahana mpiara-miasa aminao ametrahanao fitaovana fiasana mpiara-miasa aminao zany tena omenao azy ny zavatra rehetra zay ahafahany miasa mba ahavitany miasa i Paoly ravana tsy nisalasala fa Paoly tonga de efa fantany fa misy valim-potio anazy ao tsy ampy io toerana misy anao io ny toerana misy anao ny sasany amintsika am'izao fotoana zao de mbola eo amin'ny toeran'ilay mangataka vao mahazo tsy haiko hoe firy ny zavatra tadiavinao amin'ny fiainanao de araka ny tempo taminao rovina indray zao anao nifady anina amin'le zavatra ary mety misy ary adininao toy zany hoe rovina indray misy fivadikanina ny Paoly de tsotra fotsiny ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra amboko zany eny zany a de amen mety mbola tsy androany ny valimbavako fa ny zavatra fantatry Paoly tsy salasalany fa misy valim-potia amin'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra aminy ary nampahery Paoly manao hoe miorena tsara de aza miova de mahay fahabe amin'ny asan'ny tompo fa tsy foana tsy akory zao fikerezanareo ainy zao ry havana malala ataovy fotsiny zay ahatonga anao zanak'Andriamanitra ataovy zay ahatonga anao mpiara-miasa akaiky amin'Andriamanitra fitanao re olona entinao mavaka amin'ny fitahian'ireo ianao aloha tahian'Andriamanitra ianao nge nanokatra an'le frigo ame andreo olona mandalo reo e i Paoly ry havana malala tena nampaheriny olona mahay fahabe amin'ny asan'ny tompo fa tena tsy foana akory misy olona mampanao zavatra anao de aseny ataona izy de aza mataotra fa ataovy karakara fa tsy adinika anao fa nisy olona nanao zany fa adinony ianao ka eo mba karakarao io moa fa tsy adinika anao am'le fotoanany aminy midikan'iny adinony ianao fa Andriamanitra i Paoly tena nyteny ataovy ianao manao asan'Andriamanitra io mifototra manao asan'Andriamanitra io de tadidio fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao zavatra vao amitranon'Andriamanitra ihany re zarainao amin'ny olona reo mitondra mavaka ianao olona anankiray ho tahian'Andriamanitra de tadidio fa ianao fitahiana ho an'io olona io mialohany andehanan'io olona io fitahiana ho any amin'olona mandalo eo amin'ny tananao io ianao zany le zanaka tonga de manokatra an'le frigo zay hoaninao aloha de hoany za mampaina anareo fa ny mpitondram-bavaka ny olona miditra anatina groupe d'intercession zany de olona tsisy ahinany aminy ianao mpitondram-bavaka za ve de hitondram-bavaka foana fa izany ka ny anao sokafo ny frigo e mba nampalelo an'le zanak'le mpanan-karena le zanakombo mifanovona ho an'le zanakada manam-pahatonga ny fotoana antena azy ka le zay rehetra nge anao fa anao nge reo e mambole fotsiny ianao de alao i Apolosy tsika rehefa orinan'ny fivadikanina zay moa efa nampanantena anareo indrindra nareo efa mpitory teny eto amin'ny fandarina andramoka izao mpanao asan'Andriamanitra tsy mpitory teny ihany indrindra fa mpitory teny ny zavatra ataontsika ara-pitso ary anareo mpijery a de ahita zavatra nareo a fandrosoana eo ambadimbadika kely zao fivadikanina izao zao revana malala isika eto a ny tanitsika de tsika rehetrarehetra reto androso daholo tsika rehetrarehetra ty ngerevana tsy misy zavatra andrasantsika mihoatra noho zay tokony efanjaratsika amin'Andriamanitra zay zao nanomboka anao zao fandarana zao zay mivady tao anatin'ny telo taona no nisy zao fandarana akiradio andramoka izao tsy nisy iny ny akiradio
na dia efa taloha zany efatra ambin'ny folo taona araka ny tegna taonao no mpianao asan'Andriamanitra fa zonao zavatra mahafinaritra izay tsy afaka hitazona fotsiny ny fahasoavan'Andriamanitra zany ary ny atao hoe fihitarana dia tena mihitatra mihitsy ary zay mateoko fa fotoana izao mba hanitaran'Andriamanitra bebe kokoa izao asan'Andriamanitra zay atao zao. Halleluia. Zany Apôlôsy zany dia olona tsy tokony misy zany. Tantarako kely anao tantaran'ny Apôlôsy. Raha ny tena marina dia Paoly apôstôly nanao asan'Andriamanitra. Fa tsara fantatrao anao izay tsy mahafantatra zany Apôlôsy zany dia zao olona efa mpivavaka aloha zany. Mpianatra Jaona mpanao batisa izy. Fa izy dia olona mafana fo. Izy tsy ampy tenin'Andriamanitra. Fa izy mahafantatra izay voarainy tamin'ny Jaona mpanao batisa izay ampahany any. Iny mety hampaherizana olona. Mampahery olona. Ka indray andro tao Efesôsy. Tao Paoly nitondra fiangonana dia sendra tsy tao Paoly. Mety lasa tany Korinto na zavatra ohatr'izay. Dia tsy tao Paoly zany ohatra hoe sabata ohatr'izany tsy eto dia ohatra hoe rahalahy Jonatana ohatra nosolana teto. Ohatra ny azy zany na rahalahy Tojo. Ireo mantsy ny mpitoro teny lehilahy eto. Fa rehefa nitoro teny izy dia mahery fo be mihitsy. Na lasana baby marary zao. Dia nisy olona mpitondra an'ilay fiangonana natao hoe Akoila sy Prisila. Izy zany napetraky Paoly nitazona fiangonana dia nahitany Apôlôsy mahay mitoro teny mafana fo dia nalainy zareo hoe Apôlôsy dia nampianary ny fahamarinana, nampianary ny tenin'Andriamanitra. Dia niteneniny tamin'ny Paoly amin'izay Apôlôsy mahay mitoro teny. Dia nofanina i Apôlôsy lasa mpitoro teny mpampiorona olona amin'izay tany anatina fiangonana Apôlôsy tonga dia lasa apôstôly tonga dia nandroso be. Tonga dia niraisin'ny Paoly mpiara-miasa akaiky aminy. Ary Paoly tsy nanisy olana. Fa zao tenin'ny Paoly hoe inona moa zaho izy, inona moa Apôlôsy dia inona ny Paoly. Ny zava-dehibe dia zao vita ny asan'Andriamanitra na i Paoly na i Apôlôsy samy zanak'Andriamanitra manao asan'Andriamanitra mpiara-miasa akaiky amin'Andriamanitra. Paoly namboly, Apôlôsy nanondraka. Ianareo amin'ny fivadikan'ireo zao zay mety mamboly, ianareo manondraka. Inge zao anabavy Rolia nisy. Anabavy Armande lalao jerenareo ny zanak'ireo nge zao efa tonga ny eto. Tonga ny eto aiza moa le eto? Tonga ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny tanjona dia zao tsika menakavy. Halleluia. Ho lasa mpiara-miasa akaiky amin'Andriamanitra. Ho lasa zanak'Andriamanitra. Amin'izany fotoana zany isika rehetrarehetra eo tsisy amintsika zany intsony ety nambavaka ho tahian'Andriamanitra. Fa samy manana ny valim-potiany amin'Andriamanitra. Mitohiza amin'ny kely aina ho amin'ny asan'Andriamanitra. Fa tsy foana tsy akory ny fikerezanareo aina ao amin'ny tompo dia mahefa be. Ao aorianan'ity fivadikan'ity isy Apôlôsy maromaro. Isy Apôlôsy hitsanganao. Halleluia. Ary na i Apôlôsy na i Paoly arakaraky ny fikezahantsika mandraisantsika ny valin'asantsika. Tadidio lesaka frigo ny teneniko anao teo. Manomboka eto ianao. Raha ataonao izay ahatonganao ho zanak'Andriamanitra tena te hisitraka an'izany ve ianao hoe Andriamanitra tsisy afa-tsy eny sy amainina ny ao aminy. Izay teny fikasana rehetra ho tanteraka aminao. Aza manao zaza mandalo an-tranonao. Aza manao zanak'anabavy na zanak'anadahy. Fa ataovy izay ahatonganao ho zanak'antrano. Amin'izay fotoana izay tsy mpindrana ianao fa tompony. Tsy mpangataka ianao fa tonga dia mahazo. Valim-potia anao ao anaty frigo ao. Ny fitahian'Andriamanitra, ny teny fikasana rehetra aminao io tsy salasalana. Eny. Tsy salasalana fa ho tanteraka aminao ny amainina. Ary io zavatra io dia mandavataona. Voninahitra teo an'Andriamanitra. Mino fa voarainao izay teninay. Mino fa voarainao ny hafatritsika androany. Mitohiza mamboly asan'Andriamanitra. Mitohiza mandeha izay anjara sahazanao tandrify anao dia ataovy amin'ny fonao. Ny valim-potianao tsy fadianao hanina izany io. Fadianina ataovy izay ahatonganao mpiara-miasa akaiky amin'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay
ny eny sy ny amainina tsy salasalana ntsony eo amin'ny fiainanao. Tsisy afa-tsy eny aneo amin'ny fiainanao teny fikasan'Andriamanitra. Amin'ny fotoana misy teny fikasana renao, ataovy amainina zany, fa tsy ho tanteraka zany fa ianao no tanterahana. Aminao no hatanteraka an'izany. No tehirizina ho anao ireo teny fikasana ireo. Tsy no tehirizina ho an'izy ireo, fa ho anao mpiara-miasa akaiky amin'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra. Maheresika tsirairay avy ho tanteraka aminao ane zany teny zany. Dia mpiara-miasa akaiky amin'Andriamanitra ane na izaho na ianao dia mahereza ho tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao zany amin'ity fotoana androany ity. Mankasitraka anao zay Jesosy satria notahinao sy notantaninao indray zay teto tamin'izao fotoana anio zao. Misaotra Jesosy satria ny tananao mahery, ny tanam-pahasoavanao. Halleluja. Ry havana malara, mbola tao anatin'izany toriteny zany dia matoky sy mino ary havana malara. Fa resy lahatra ianao. Fa ny lakile tsara indrindra ahafahanao misitraka zato isan-jato. Ny teny fikasan'Andriamanitra atotosa ny eny sy ny amainina eo amin'ny fiainanao. Dia amin'ny alalan'ny fahatongavanao mpiara-miasa akaiky amin'Andriamanitra. Ho Paoly, ho Apolosy, ho Timoty, ho Silasy, ho Petera, ho Jakoba. Halleluja. Tahin'Andriamanitra ane isika tsirairay avy. Matoky sy mino ary havana malala. Fa ivavaka ianao amin'izao fotoana izao dia hiteny hoe Jesosy za te ho zanak'antrano manomboka aminao. Mila tonga zanak'antrano ianao ry havana malala. Mila tonga zanak'antrano ianao ry havana malala. Dia ho tanteraka aminao. FM Bluetooth Halleluja. mode. Ho tanteraka aminao fa tompontrano ianao, zanak-dady ianao, zanak'Andriamanitra ianao. Valom-bavaka zany tsy mila iarahanao. Valom-bavaka zany natao anao zany. Teny fikasana zany nosoratana ho anao zany. Raha hiazakazaka ianao androany, aza miazakazaka amin'ny valom-bavaka. Fa miazakazaka mba hatonga anao zanak'Andriamanitra. Da amin'izay fotoana izay, ianao no atao hoe valom-bavaka mandehandeha. Ianao no atao hoe teny fikasana velona. Ianao no atao hoe teny fikasana velona ry havana malala. Mahita anao ny olona dia mahita teny fikasana tanteraka. Mahita ny fiainanao ny olona dia verifie an'iny anao anatin'ny Baiboly. Mijery ny fiainanao ny olona. Izy ny hoe Baiboly mivelatra zany olona zany. Tonga dia izao tenen'ny olona, voasoratra ao amin'ny Baiboly zany matombotra eo amin'ny fiainan'ireny. Halleluja. Satria maninona? Satria ianao teny fikasana mandehandeha. Amenina mandehandeha ianao. Vokatry ny eny mandehandeha ianao. Eny velona ny anaranao. Teny tonga nofo. Eny tonga amainina. Ho fatanterahany tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Ho ataon'ny olona oam-pitenenana mahafinaritra ny tokantranonao. Ho ataon'ny olona oam-pitenenana ny ry havana malala ianao oam-pitenenana tsara. Ka ho vavolombelona mandehandeha, ho solo vavan'Andriamanitra, ho fanaka fampisehoan'Andriamanitra. Manomboka androany. Rehefa angatabavaka ianao, rehefa ivavaka amin'Andriamanitra ianao, mivavaha amin'Andriamanitra, tsy ny amin'ny hatongavan'ny valom-bavaka sy ny fanasitranana ihany, fa ny hatonga anao ho zanak'Andriamanitra. Misaotra Jesosy tamin'ity fotoana androany. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Mankasitraka ny amin'ny fitantananao. Matoky anao zay Jesosy matoky zay fa izany teny zany koa dia ho tanterahanao mba hoeny aminay tsirairay avy. Hoeny aminay tsirairay avy dia ho amainina aminay rehetrarehetra Jesosy fa tanterahan' izany ho voninahitra nareo. Misaotra Jesosy betsika ny tsy voalaza ny teto androany. Ny angatahanay aminao dia izao. Omeo hery zay ho tonga zanak'Andriamanitra Jesosy. Omeo hery zay fa ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny tsirairay avy mpanaraka an'izao fandarana izao, tsy ho mpanaraka fotsiny Andriamanitra. Tsy ho mpihaino fotsiny.
fa tena ho mpakato dia hisitraka zato isan-jato iteny fikasananao dia akatsiro ny amin'ny eninao sy ny ameninanao Andriamanitra eo amin'ny androm-piainana voninahitra ilay ho anao. Za miny fa nanolo teny ianao tanatin'izany dia teny za hoe Jesosy tonga zanak'Andriamanitra. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao ao anatinao ny fitahin'Andriamanitra, ao anatinao ny valim-bavaka ireny ary angatanany aminao amin'ny alalanao ny hanomezan'Andriamanitra andreny amin'ny voninahitra dia an'Andriamanitra rery ihany. Manaova ianao ohatra ny tany teny anabavely karaka io hoe Andriamanitro mba ho mpiara-miasa akaiky aminao zay. Dia andreny valim-pity anay. Za manafatra anao androany. Mirena tsara dia aza miova. Maefa be miasa amin'ny tompo fa tsy fonatsak'olona ny fikerezana anao. Voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Haleluia. Amen. Ataontsika ity raha mahafinaritra ity ho voninahitra Andriamanitra amaranantsika fotoana androany dia za dia teny aminao hoe teny fikasana eny sy amaina zany misy fitahina, misy valim-bavaka ao ambatin'izany ao ambatin'ny fifadikanina, ambatin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra misy valim-bavaka, misy fitahina. Haleluia. Tsika rehetra iara teny efa ela ny aoretana miaritra ny mafy yaritra ny mafy fitarina fonalavisa efanio Hallelujah.
Oh, haleluya. Isiba di baba kanubani niwai kajibera kazi yangu. Endry avana malala farany eto ny fiarahantsika. Ny fiarahantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika fiarahanao maheno anay dia mbola tsy tapitra raha miditra ao amin'ny site web anay Kiradio ianao a www.ndramakaizao.com. Afaka miheno ny onjam-peo ianao a, misy toa tena isaky ny adiny 3 a, amin'ny 2 maraina amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina, amin'ny 2 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 alina, rapitso a amin'ny 7 ora maraina dia orenao ao a izao fandarana izao. Rapitso amin'ny 10 kosa dia hoeninao andray a ny toriteny izay nandeha omaly. Mahereza maretatra amin'ny farany ho anareo izay mifady hanina, mareta miorena tsara aza miova, vitanareo io dia mbola hiaraka antsika rehefa avy ao anatin'ny groupe a. Fa antsika rehetra izay mpanaraka kosa dia manome fotoana anao zay a raha alina, misy ny fandarana raha alina miaraka amina fijorona vavolombelona mahafinaritra, miaraka amin'ny fanentanana mahafinaritra miaraka amin'reto ankizy izay mifady hanina anatin'ny 3 andro reto a, sy ny groupe izay maharesy dia manasa anao fa rehefa avy ao antsika dia efa eo-na. Rapitso alina kosa tsy misy ny fandarana vavaka fiambenana fa androany alina no misy a. Isan'andro mantsy tsy misy rehefa sabata fa androany misy izy a no amin'izao fifadikanana izao. Samy mahery, samy tain'Andriamanitra rehefa antsika dia efa miona voninahitra an'Andriamanitra irery ihany a. Aleloia, amen.